Mifav- Mifavakintsika noho ny amin'izao fotoana izao miarabantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako izany ary manonona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika rehetra hatrany hatrany. Hivavakintsika alohan'ny hanombohantsika ny fampianarana amin'ity androany ity izany. Raha eo mankasitraka ny amin'ny fitiavanao izay sy ny famindraponao, tena Andriamanitra tsara ianao, ilay Jehovan-Andriamanitra mandrakizay ny fahatsaranao. Misaotra noho ny amin'izao fotoana izao, misaotra noho ny amin'izao maraina vaovao izao, misaotra noho ny amin'ny famindrapo izay nomenao araka ny teninao fa havaozinao isa-maraina aminay tsirairay avy izany Jesosy Kristy. Misaotra Jesosy any amin'ny zavatra rehetra sy izay rehetra mbola ho ataonao amin'ity tontolon'andro androany ity izany. Taio ny fampianarana androany Jesosy aoka ianao fanahy masina nomba eo ambony izany fampianarana izany amin'izao fotoana izao. Tario ny fisainanay, tario ny sokafy ny masom-panahinay ahafantaranay ny tena sitraponao marina amin'izao hazakazaka ho amin'ny fiainana mandrakizay izao sy ny fanaovana ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Misaotra indrindra Jesosy ny fanahy maloto sy ny fanahy ratsy kosa dia tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tsy mahazo manodikodina na mangalatra na mamilivily ny saina sy ny fampianarana eto amin'izao fampitandavitra izao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ahafahako manao an'izay mivavaka izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao ary tsika hijery indray ny tohan'ny fampianarana. Androany moa izany dia farany amin'ny fampianarana mahakasika ny amin'ny délivrance. Fa somary naresy lahatra somary tokony ho resahana na dia kely fotsiny ihany aza mahakasika ny amin'ny ozina izany satria raha ny tena marina moa dia ny délivrance dia ozina sy fanaratsy. Io zany no fampianarana ohatran'ny hoe izay zany no fampianarana mifototra ao anatin'ny délivrance na ny fanafahana satria ny olona misy fanaratsy sy voafatotra ary mbola mitoetra eo amin'ny ozina no ilaina atao délivrance izany ary tsy mifanalavitra ny ozina sy ny fanaratsy miaraka ireo satria samy asa ratsy avokoa, samy voka-dratsy avokoa no aterany eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona izany indrindra ho antsika zanak'Andriamanitra dia tsara ny mahafantatra mahakasika an'izay. Tsy hoe hiresaka lava akory mahakasika any amin'izay ozina izay fa ho atsidikely fotsiny izay any amin'ny farany izany satria tsika koa mbola androany izany hanaovana n'ilay examen hanomezako an'ilay questionnaire rehetrarehetra ahafahantsika manao ny examen izany. Ka hitoy-tsika amin'ny fampianarana. Hitantsika farany ny amin'ny zavatra tokony atao sy ny fihetsika rehefa manao délivrance isika izany. Raha hovitinina ilay izy dia fampiasa-kery tsy hita maso ny délivrance fa tsy fampiasa-kery hita maso. Ka noho izany dia tsy tokony ahitana endrika misy herisetra mihitsy ny fanaovana délivrance. Dia be ny olona mampiasa rano, mampiasa misy tena fampitolona mihitsy, fampitolona amin'ilay olona atao délivrance mihitsy satria mety mahery fihetsika ilay olona atao délivrance raha tahaka an'ilay olona misy tromba sy ohatr'izany ireny moa dia tena mahery setra mihitsy ilay vatana zany. Tsy ilay olona no mahery setra fa ilay fanahy maloto ao aminy no manao an'izay mampiasa an'ilay vatana ho amin'izay atao hoe herisetra izay. Ka tsy ilaina ny fampiasa-kery na ara-nofo na dia eo ara izany fihetsika ataon'ny olona izay atao délivrance izany satria mila ao an-tsaintsika foana hoe tsy ilay olona io
manao ny fietsehana io fa ilay fanahy maloto ao anatiny izany ka rehefa tafaverina amin'ny maha olona azy ilay olona io dia mety hisy fiantraikany amin'ny vatany izany herisetra izany ka tsy ilaina ny fampiasan-kery fa hery tsy hita maso no ampiasaina izany fa tsy hery hita maso ka hoe andeha ho fatorantsika ilay olona atao délivrance na hoe ny zavatra ohatran'izany na hoe tazomina be sy fampitolomana be ilay izy fa hery tsy hita maso no ampiasaina manana ny fahefan'i Jesosy Kristy tsika na amin'ny teny fotsiny aza dia afaka ny tsy hiseho eo amin'ny mpanaovana délivrance izay herisetra izay ataon'ilay olona atao délivrance izay. Tsy tokony ahitana endrika herisetra mihitsy fanaovana délivrance. Hitantsika moa zany tao amin'ny Zakaria 4:4-5 dia namaly izy ka nanao taminy hoe izao ny teny Jehova tamin'ny Zerobabela tsy amin'ny kerina mpatanjahana fa amin'ny fanahiky io Jehova tompony maro. Dia io moa zany fanahy masina no miasa eo anatrehan'izay. Tsy tokony manao délivrance amin'ny toerana tery ihany koa tsika na mety andratra ilay vatan'ilay olona izay atao délivrance izany. Ny fihetsika mahery ataon'ilay olona dia azo baikona tanteraka ao amin'ny tontolo ara-panahy izany. Teneninao fotsiny izy ny anaran'i Jesosy tsy mahazo mihetsika ny tanany iny, tsy mahazo mamokona totondry tsy mahazo manao fihetsika mahery fa ho hitanao fa rehefa tena amin'ny fahefana tanteraka no hitenenana an'izay teny izay dia tsy maintsy manaiky ny fanaratsy na dia tezitra tahaka n'inona ry izy dia tsy maintsy manaiky an'izay fahefan'izay izy satria izay ilay fahefan'Andriamanitra ao anatintsika tsirairay avy rehefa manao délivrance izany. Nisy fotoana nijery vidéo zay vidéo tany mpanompon'Andriamanitra tany ivelany tany dia nanao délivrance izy dia rehefa nanao délivrance izy en masse zany ilay délivrance nataony ankalamanjana izany hoe eo daholo ny olona rehetrarehetra dia nisy caméraman ihany koa tamin'izay fotoan'izay dia rehefa nanao délivrance izy dia nisy lehilahy naranga anankiray nisy fihetsehana. Ny fanaratsy tao amin'izy io zany dia fanaratsy azo tamin'ny alalan'ny fanaovana arts martiaux na aiady. Dia izay zany no fanaratsy nihetsika napetsika an'ity lehilahy anankiray ity. Fahitana azy moa tamin'izay tena matanjaka dia tena matanjaka mihitsy le raha namana io dia tao amin'ny fotoana tsy nampoziny rehefa nandeha mivavaka fanafahana dia nihetsika ho azy izy tao anatin'ilay rehefa nifantoka izy dia nihetsika ho azy izy tao anatin'ilay vavaka izay nataon'ilay mpanompon'Andriamanitra satria tena niasa tena voninahitr'Andriamanitra, niasa mihitsy ny herin'Andriamanitra tamin'izay fotoan'izay. Dia rehefa nihetsika ilay rahalahy io dia nanala akanjo izy dia nanao karazana démonstration na aiady teo anoloan'ny olona teo izy dia rehefa izay ny zavatra nataony dia nanantona azy ilay mpanompon'Andriamanitra na ilay pasteur zany teo anoloany teo, nijoro teo anoloany teo. Dia izao nataon'ilay pasteur mantsy azy kasiho ozy izy, izany hoe karazana ohatran'ny hoe niantsy azy koa zany ilay mpanompon'Andriamanitra satria fantany fa ilay fanahy maloto ny tao anatiny tao dia vonoy ozy izy kasiho dia ny zavatra hita moa tamin'izay fotoan'izay dia tena hoe tezitra zany ilay fanahy maloto tao anatin'ity rahalahy ity fa tsy navita n'inona tsy nakasika an'ilay mpanompon'Andriamanitra mihitsy izy na kely ary. Dia rehefa tsy nakasika izy dia izao indray ny tenenin'ilay mpanompon'Andriamanitra hoe natsony ilay caméraman zany dia nalainy ilay caméra toy izy hoe eto ty ozy ny caméranao dia napetrany teo amin'ny tany zany ilay caméra toy izy hoe mantsy an'ilay rahalahy hoe poteo eo ry caméra io ozy izy raha mahasahy mamotika an'io ianao
de tsy nasana motika moa zany fa ohatrany hoe niodikodina nampiseho fatezerana goavana teo lay ranamana zay nisy devoly ary nefa rano moa de ozy izy le mpanompon'Andriamanitra hoe ary rehefa tsy mavita ianao ozy izy de mandoalia ianao ozy izy miakofy ianao anatrehan'Andriamanitra ozy izy de nandoalika le rahalahy ary nidelivreny nivavahany moa zany ndroany tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta lay fanahy maloto ary dia voatapotra ny tenin'ilay mpanompon'Andriamanitra de tonga de nidaraboka ho azy nalemy tsy nahitsika intsony lay lehilahy zay nitrotrotra natanjaka teo ary taorian'izay rehefa nody ny sainy de afaka tanteraka ilay rahalahy zay nisy fanahiny fanahy ratsy azo tamin'ny ara-marseo na aiady io izany ka zay zany fanoharana anankiray sady fijerenao vavolombelona hitako tamin'ny vidéo moa zay zavatra zay de tak'izay le fahefana ao anatintsika zany hoe tsy namanao fiatsehana be zany ary lay ranamany le rahalahy io de tsy hoe andeha hiantso sécurité lay mpanompon'Andriamanitra hitazona azy fa azo antoka tsara mihitsy fa mety tena nampiasainy ny aiady zay nianarany teo ny sécurité raha nitazona azy teo izany ka zay le hoe tsy amin'ny nofo tsy amin'ny hery maha-olombelona fa amin'ny fahefana ao anatintsika zay no entintsika manao délivrance ka tsy ilaina fampiasa-kery izany ny fihetsika mahery ataon'ilay olona atao délivrance dia azo baikona ao amin'ny fihetsika ao amin'ny fehezina tsara ao amin'ny tontolo ara-panahy zava-dehibe ihany koa ny fibanjinana ny maso zay zany le fampiasana fomba fampiasana n'ilay fahefana zay ao anatintsika mpanjinina ao amin'ny maso izy ary rehefa ao anatin'izay fibanjinanao zay de mampiasa an'ilay teny pahefana ianao na tenin'Andriamanitra na teny zay andresen'ny fanahy masina lahatra anao ao anatinao ao ahafahanao mifehy ny devoly izay mampijaly ny olona ao anatin'ny olona hoe miposede an'le olona ao amin'ny tontolo ara-panahy zany dia fehezinao rehefa manao délivrance izany tadidio tsara fa ny devoly rehefa mahita ny fijoroanao eo anoloany izy dia mangovotra sy matahotra avy hatrany izy eo anoloany zay atao hoe fijoroanao zay satria fantany fa ao aminao la hery zay afaka ny maresy azy tsara mihitsy de mangovotra izy matahotra izy na de eo ary zany rehetrarehetra zany nefa dia izy koa nefa tsy anaiky hiala mora foana izy fa indraindray hoy aho manohatra izy indraindray izy tsy mety hiala mora izy ka anjaranao zany no mampiasa an'izay fahefan'izay lay fanahy maloto na lay legiona tao anatin'ilay lehilahy demoniaka anankiray rehefa avy nitany rano Jesosy sy ny mpianatra ka tonga teo amoron'ny rano nahita lay lehilahy demoniaka anankiray izy dia nampiasa karazana hery ilay fanahy maloto zany hoe nanao défense izy satria nahitan'i Jesosy izy de nilaza izy miteny hoe hoavy sady va ianao izy andringana anay zany hoe vao fijoroan'i Jesosy fotsiny teo anoloany de efa fantany fa mahery lavitra ilay hery ao amin'i Jesosy sy ny fahefana ananan'i Jesosy noho ny fahefana izay ananany reto fanahy ratsy reto nefa tsarovy tsara fa ny legiona anankiray na ny légion anankiray dia arivo no isany zany kanefa raha ny baiboly no jerena de 2,000 teo ilay legiona tao anatin'ny ty lehilahy anankiray demoniaka ity fa teny tokana monja no lazain'i Jesosy taminy no nitenen'i Jesosy hoe mialà ao anatin'io lehilahy io de miala ireo fanahy maloto izay miisa teo amin'ny 2,000 teo tao anatin'ity lehilahy anankiray demoniaka izay mifanena tamin'i Jesosy ity ka rehefa manao délivrance itsika de tsarovy tsara foana zay ao anatintsika ao lay fahefana ao anatintsika ao lay hery sy fahefana afaka ny mandresy ny fahavalo
dia nitevoly Satana. Nafiry nisany, na iza anarany, na inona mission, na iraka izay nanirana azy tao anatin'ny olona izay ataontsika vavaka fanafana io dia tsy arovo mandrakariva fa ny fahefana ao anatinao dia natao afaka ny baiko an'izany fanamaloto zany mba hivoaka sy hiala ao anatin'ilay olona misy fanamalotona hoe ampijalin'ny fanamaloto izany. Zava-dehibe zay fampiasantsika ny masontsika. Zavatra anankitelo zany no mila ampiasaina rehefa manao délivrance: ny tanana amin'ny fametrahan-tanana ary ny teny miaraka amin'ny fahefana sy ny maso mibanjina miaraka amin'ny hery sy ny fahefana izany. Dia fahefana avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny fanahy masina izany. Ka zava-dehibe no amaritana tsara an'ireo fomba anankitelo tsy maintsy ampiasaintsika rehefa manao délivrance ireo isika izany. Amin'ny maso no hibanjina anazy. Manaraka dia hoe ireo olona izay manaiky atao délivrance ihany koa sy izay ireo olona izay atao délivrance sy mpanao délivrance ihany no tokony manatrika amin'ny fotoana izay anaovana ny délivrance izany. Izany hoe tsy tokony misy olona mihitsy zany sady tsy délivrer izy no tsy mpanao délivrance izy kanefa manatrika eo amin'ilay fotoana fanaovana délivrance izany. Izany moa dia mba hisorohana zavatra maromaro fa tsy sanatria hoe tahotra ny devoly akory. Ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta foana no anarana ampiasaina fa tsy mampiasa anarana hafa ankoatran'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Izany hoe tsy mampiasa anaran'olombelona, tsy mampiasa anarana karazana masin-dàna na karazana zavatra ohatrohatran'izay. Dia tsy afaka mampiasa izay isika satria ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany no atahorany devoly. Io no anarana izay tena mampitsoaka sy mampandositra ny devoly tahaka n'ilay nazavaiko teo tamin'ny Jesosy nahita n'ilay lehilahy demoniaka izany. Dia ilaina ihany koa manisy fefy na fiarovana manodidina ny tenanao ny olona atao délivrance, ny olona rehetra izay tonon'ilay izay anaran'olona rehetra tonon'ilay olona atao délivrance amin'ny fotoana anaovantsika délivrance indray dia manonona ilay olona hoe allo zay ho any amin'ny anina, allo zay ho any amin'ny anina, na hoe allo zay tsy fantatro. Misy olona mety hoe nanao fampisaviana an'ilay olona io dia niteny ilay olona io hoe andeha hiverina any amin'ilay olona namosavy izy, dia hoe ianona mihitsy ny namosavy, tontona inentona na tsy fantatro no namosavy anahy. Mety miteny an'izany izy ao am-panaovana délivrance eo ianao dia mety izay no teneny rehefa mihetsika ilay fanahy. Dia allo ary zay hiverina any amin'ny tsy haiko, any amin'ny neny raketaka, fa tadidio sy tsarovo mandrakariva fa neny raketaka ihany koa dia tiany Jesosy izy. Tiany Jesosy ihany koa neny raketaka izay mety mpamosavy malaza be eo amina faritra iray na ny toerana iray reny mpitaiza olona reny na reny mpanandro reny na reny karazana omby asa reny dia tadidio tsara fa tiany Jesosy ihany koa izy reny. Tsy tsika ny atao ankahalana izy reny, na hoe le fanamaloto izay tao anatin'ilay olona dia nitenin'ilay olona hoe i Razily mihitsy ny nanao an'io, ataonay lasa dala io, ataonay ohatran'izao io. Dia ozy izy tsika hoe amin'ny anaran'i Jesosy ndana miverina any amin'ny Razily. Fa tadidio sy tsarovo mandrakariva fa i Razily io ihany koa dia tena tiany Jesosy io, ary ianao nitory filazantsara aminy sy mety hoentin'i Jesosy hanova azy tahaka an'ilay fanoharana moa amin'ny Baiboly izay mahafinaritra be ny nandrahan'Andriamanitra ny Jona izay ho an'ny Ninive. Toy izy Jona hoe reo nge efa mendrika no efa reo nge efa tsy tokony reo indray ve nandeha ho toriana ny filazantsara sy havotana sy ohatrany, fa reo nge zavatra tanàna tsy mendrika io ohatr'izao. Fa hoy izy Andriamanitra hoe
Zay mihitsy ny ilaiko anao ijoro eo anoloan'ny mpanjaka sy ny ao amin'ny toerana misy io tanàna io fa tiako baboana sovonjenao ahy io tanàna io. De aoka tsika mba tsy hanao tahaka ny Jona fa arak'ilay fanontaniany rahalahy Landry moa tamin'ny heriny hoe averinay zao izy ilay izy, tsy hoe averina any amin'ilay olona namosavy fa averina any amin'ny foibeny de any amin'ny fanjakany maizina, any amin'ny fanjakany famaizinana. Tsika ihany koa araka ny voalazan'ny fampianarana ity any ambony any de tsy natao hoe isika no andeha hamono ny devoly hoe tsy haiko hoe hotifiritsika mibasy sa hovonoatsika ataotsika ahoana ny devoly fa tsy ny mpanao délivrance de tsy natao hamono devoly na hamono fanaratsy fa androaka ny fanaratsy na ny fanahy maloto ao anatin'ny olona anankiray izay toerany mba tsy toetra otsony ny fanaratsy. Ka raha manontany ianao na manontany izy hoe alefa aiza ary zany le fanaratsy rehefa miala de tsy mahazo makany anatin'ny olona izy fa alefa any amin'ny fanjakany, averina any amin'izay naniraka azy any amin'ny lehibeany, any amin'ny losifera sy satana any. Tsy mbola anjarantsika no mandefa azy any amin'ny farihy mirehatra afo, tsy anjarantsika no mamono azy fa anjaran'isy Andriamanitra izany zavatra izany. Fa na ny rahan'i Jesosy atsika de hanafaka ny olona ho afaka amin'ny fanangajany ny devoly, tsy hiaro azy mba tsy ho azony intsony avy eo. Zay zany ilay rôle principal atsika mpanao délivrance ao anatina hoe vavaka fanafahana. De ilaina zany manisy fefy ahoana ny fanaovana an'ilay fefy? Ny rahan'i Jesosy ihany, izay ihany no fefy na fiarovana tahaka an'ilay rany zanak'ondry izay nahosotra tamin'ny tolàm-baravarana sy ny tatao-baravarana tamin'ny andro ny fandringanana de ny fahafatesana tamin'izany fotoana. De ny rahan'i Jesosy zany karazana fiarovana protection ho atsika. De arakofana amin'ny rahan'i Jesosy ny tenanao izay manao délivrance, kofa amin'ny rahan'i Jesosy ilay atao délivrance, kofa amin'ny rahan'i Jesosy izay rehetra olona tononony eo, raha tena izy hifindrany amin'ny mamany na hifindrany amin'ny zandriny na fantatra, arakofa amin'ny rahan'i Jesosy avokoa. Eny fa na de biby fiompy aza vela hifindrany izy hoe tamin'ny andron'i Jesosy hoe hifindrany amin'ilay kisoa, izy ndray mety hoe hifindra amin'ilay ombina ry zareo na hifindra aza vela fa roasy izy ary asorito mazava tsara ny lalana tokony andehanany rehefa roahana ao anatin'ilay olona izy. De tsy aiza izany fa any amin'ny tany foana tsy misy olona, tsy misy rano, tsy misy rivotra, any amin'ny fanjakany famaizinana izany. Ka izay ny amin'iny rehefa noroahana ihany koa ny devoly de atoro azy ny toerana tokony alehany. Ampiasaina hatrany ny afon'ny fanahy masina, manampy be dia be atsika izay afon'ny fanahy masina izay. Ampiasaina ihany koa rehefa mandroaka fanahy maloto ozy izy ny afo ny fanahy masina, dorana amin'ny afo izy mba hatsapa fangirofirina, mba hatsapa fa tena tsy resy ny ilay hery izay ao anatinao de hiala izy izany. Tsy ilaina ihany koa ny fifampirarahana amin'ny devoly, tsika tsy natao hifampiraraha amin'ny devoly izany ary raha azo atao ary tsy mihaino feony de tsy mihaino feony. De ny devoly ihany koa mpandainga izy de tsara tsy mihaino ny feony satria ny fihainotsika ny feony indraindray de mety mahatonga atsika hanafana melohan-tena, indraindray le zavatra tsy mety nataonao iny no teneniny eo, ianao ozy izy mba mandroakandroaka anay nefa ianao ary ohatry zaoko. De zay koa zany ilaina an'ilay fitandremana tsara, le olona ohatry ny ahoana ny tokony hanao délivrance. De rehefa manao délivrance tsika de indraindray mety hiteny an'izany ny devoly, enao io mihitsy, ianao ary ohatry zao, ianao ary mbola mandaingako, ianao ary ohatry zao gizako nanaiko roahanao. De indraindray tsika rehefa tsy mifantoka tsara ao amin'ny fanahy ka mihaino an'izany feo izany de mampilatsaka ny hery ao anatsika izany nefa isika eo mpanaovana délivrance. Misy fotoana nanao délivrance joroako vavolombelona amintsika, de rehefa nanao délivrance de zao natao an'ilay devoly
nampiteneniny zany ilay olona natao délivrance. De zao natao ilay devoly. Zay lahy io ve ozy izy no androaka anay androany fotsiny, nefa fa firy taona no toeranay sy ny namananay tamin'ity olona ty. De zay lahy ve ozy izy no hoe androaka anay vetivety eo ve? Tsisy zany ozy izy. Tanao am'zany. Zany zavatra lazain'ilay devoly fa isaorana an Jesosy atondro ihany de miala nanao taridositra ireo devoly ireo, vonahitra ho an Jesosy. Ary afaka le ranabavy avy eo. Mbola ho resantsika moa ahoana ahafantarana hoe afaka ilay olona. De tahaka an'izay le hoe miaino feo an'ny devoly. Raha zakanao miaino feo an'ny devoly ka tsy mampaninona anao le zavatra lazainy, de indraindray misy zavatra ihany azo raisinao fa mangata foana amin'ny fitantarehany fanahy masina. Ianao zany mahafantatra hoe lainga be an'ny devoly zany e. Na hoe indraindray konkoa mety voapresy izy de miteny tsy fidiny, de lasa avantage ho anao manao délivrance le zavatra lazainy. De zay zany le ilaina miaraka amin'ny fanahy ao anatina délivrance. Eny ary, zay ny karazana famotinana sy fanazavana misimisy mahakasika an'ilay tamin'ny heriny. Fa androany kosa sika de hiditra amin'ny grand teux de hijery ny hoe olona ohatrany ahoana no tokony manao délivrance. Misy teboka anankitelo fotsiny moa zany no resahana ao anatin'izay. Amin'ny ankapobeny ny olona tokony mpanao délivrance de olona tsy maintsy manana fiainam-bavaka. Olona tsy maintsy manana fiainam-bavaka. Olona manana fiainam-bavaka zany de tsy mitovy. Misy karazana io moa fandinikako anahy manokana hoe tsy mitovy ny olona tia vavaka na hoe tia mivavaka, tia mivavaka, de tsy mitovy ny olona hoe mahery mivavaka na hoe be vavaka sy ny hoe olona manana fiainam-bavaka. Tsy mitovy zany ireo. Azavaiko ny tsy mampitovy azy. Ny hoe olona tia mivavaka de tsy voatery mivavaka izy. Fa raha anontanianao izy hoe ianao ve tia mivavaka? De izy hoe tiako be ny mivavaka ozy. Fa tsy voatery ho mivavaka izy. Mety mivavaka izy androany de afaka ray volana indray izy vao mivavaka. Mivavaka izy androany de misy manontany izy afaka ray volana hoe ianao ve tia mivavaka? De izy hoe tena tiako mivavaka satria ilay fahatsapany izay izy mivavaka androany de tadidiny afaka ray volana rehefa misy manontany izy. Na ny sainy ihany no manontany azy. De izy hoe andeha hivavaka indray fa kay moa nahafinaritra be ilay mivavaka tamin'iny. Ny olona tia vavaka tsy voatery ho mahery mivavaka. De ny olona mahery mivavaka ihany koa de mbola ambarako amintsika ihany fa mbola limité ihany koa zany. Raha connexion zany izy de limité. Voafetra ilay vavaka izay ataony na de maro aza izany. Mahery mivavaka izy fa voafetra. Voafetra ny fotoanany, voafetra ny zavatra eritreretiny, voafetra ny maro zany zavatra mety avoafetra azy fa izy mahery mivavaka. Fa ina koa zany ilay atao hoe manana fiainam-bavaka. Ny atao hoe manana fiainam-bavaka de olona manana connexion tsy tapaka amin'ny fanahy masina. Zay le hoe manana fiainam-bavaka.
Ny manana fiainam-bavaka zany dia tsy voafetrana fotoana, tsy voafetrana toerana, tsy voafetrana zava-misy na situation misy, fa manana fifandraisana tsy tapaka amin'ny fanahy masina amin'Andriamanitra ao amin'ny fanahy masina. Zay natao hoe olona manana fiainam-bavaka. Zany hoe na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana izay fanomezana na izay fanarahana na izay apetraka hivavahana na atokana na toerana voatokana hivavahana dia mifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra ao amin'ny fanahy masina izy. Zay natao hoe olona manana fiainam-bavaka. Eny tontolo rehetra eny, na any ambany tany na any anaty ranomasina, na eny ambony avion, na iza naiza, na ao am-piangonana, na any am-pianarana, na any am-piasana, dia mifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra ao amin'ny fanahy masina amin'ny tontolo ara-panahy. Mainka moa fa hoe eo am-pandoaliana, mainka moa fa hoe ao anatina fifadikanana, fa tsy voafetrana fifadikanana, tsy voafetrana fandoaliana mivavaka, tsy voafetrana any am-piangonana mivavaka, tsy voafetrana ny any amin'ny cellule de prière, tsy voafetra amin'ny fotoana izay voatokana hivavahana amin'ny alina, tsy voafetra, fa tsy tapaka isa-minitra, isa-tsegondra fifandraisana amin'Andriamanitra ao amin'ny fanahy masina. Zay natao hoe manana fiainam-bavaka. Zao ho azy zany fa voafaritra sahady ao anatin'izay natao hoe ny volonté, zay natao hoe vavaka, iny natao hoe mivavaka, mifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra ao amin'ny tontolo ara-panahy ao amin'ny fanahy masina. Ka ny olona manao délivrance dia ny olona manana fiainam-bavaka. Manana fiainam-bavaka. Faharoa, olona manana fanomezam-pahasoavana mahalala fanahy samihafa sy finoana. Ireo zany ny ankoatran'ireo tsy hoe tsy ilaina, fa ireo zany aloha tena anisan'ny zava-dehibe mihitsy rehefa manao délivrance. Fahalalana fanahy samihafa. Rehefa misy fotoana moa zay efa nianarantsika ihany, esprit de discernement sy foi zany, finoana sy fahalalana fanahy samihafa. Ireo zany tena ilaina ao anatina vavaka délivrance. Fahatelo, olona efa manana batisa ny fanahy masina. Olona efa manana ny batisa ny fanahy masina, zany hoe efa esan'ny fanahy masina ao aminy amin'ny alalan'ny ositra izay avaozina isan'andro. Zay ilay hoe fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra. Ilay hoe olona manana fiainam-bavaka. Rehefa nanantsika fiainam-bavaka zany dia mahatonga ilay ositra ao anatsika miavao isa-minitra, isa-tsegondra amin'ny alalan'ny fanahy masina izay efa nanao batisa antsika tamin'ny afo ao anatsika izany. Farany fahaefatra dia hoe olona mahay miaino sy mandeha amin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Olona mahay miaino sy mandeha amin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Misy zavatra ohatran'izao indraindray ao anatin'io fitarihan'ny fanahy masina io. Indray tsy mifangaro izy io. Fangarony hoe fihetseham-po sy ny fihetseham-po manko manova fisainana. Rehefa hoentin'ny fihetseham-po ny olona dia iny fihetseham-po iny no mibaiko ny sainy. Izay ilay antsoina hoe fahataitairana. Ny fo tsy mahavita n'inona fa manetsika fotsiny, manaitra an'ilay saina fotsiny. Ka rehefa ny fo no manaitra an'ilay saintsika dia izay no antsoina hoe fahataitairana. Na adika sans hafa izy hoe fihetseham-po.
rehefa le fihetsem-po zany no mibaiko an'le saina mba hanatanteraka zavatra, hanao action anankiray a, de zay nantsona hoe fataitairana. Misy ihany ilaivana an'izay resaka motivation, hormone de motivation zany, ohatran'ny hoe misécrété betsaka hoe manetsika betsaka anao mba ho actif ianao, hafana fo ianao. Baiboly de milaza an'izany, ao ka hafana fo izy. Fa ilay fo mafana raha vao manetsika saina amin'ny nofo tsy araky ny fanahy de indraindray lasa mampanaonao foana. Zany mahatonga ilay ao anatina délivrance moa tsika de tsy miala ao zany le fanoharana. Rehefa manao délivrance le olona de hoentin'ny fihetsem-po indraindray, hoe tena mijaly loatra ty olona ty, zao ve ny anaovany devoly azy, de lasa le fihetsem-po zany mibaiko an'le saina de lasa manaonao foana. Efa nahita zavatra ohatry zany a, lay délivrance natao a, fianakavian'ilay olona mpanao délivrance ihany. De rehefa nahita ny fijaliana sy ny zavatra nianjady tamin'ity olona azo ny fanaratsy ity ilay mpanao délivrance zay fianakaviany ihany a, dia neto ny fihetsem-po teo ampanaovana délivrance, neto ny fihetsem-po, de nikendakendaina mihitsy ilay olona natao délivrance, zay mihevitra izy fa ny fanakendaina an'ilay olona de hoe voakenda koa le fanahy maloto amin'izay fotoan'izay, de nikendakendaina. Tamin'izay fotoan'izay moa zany anatrika, de hoe rahalahy aza kendaina izy fa marary ny tena fa aza kendaina, aza kendaina izy fa tsy mety. Sady mitomany manao le délivrance no manakenda no tratrevatreva. Zay le hoe tsy mandeha amin'ny fitarihan'ny fanahy fa entin'ny fihetsem-po zany, entin'ny fihetsem-po, vokatry n'ilay zava-misy de tena mijaly mihitsy ty olona, jaly mihitsy anaovany devoly azy. Efa firy taona zay nataony devoly an'izao izy, androany ty tsy maintsy ara-paketo androany e, na izy inona eto miala ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy, de kendaina le olona. Fihetsem-po zany mila tandremana. Fa ny olona tarihan'ny fanahy masina, mafana fo izy, manana zotom-po izy, fa lay zotom-pony a mandalo amin'ny fanahy masina aloha, de zay vao ny fanahy masina no mibaiko ny sainy anatanteraka an'ilay asa tsara voarindra miaraka amin'ny fanahy masina. Misy activité zany hoe actif le olona, misy volonté le olona, volonté avy ao anatin'ny fony mafana, saingy feheziny fanahy masina ao amin'ny fisainany le izy. De rehefa manao le délivrance de izay le antsoina hoe mandeha araky ny fitarihan'ny fanahy. Sarotsarotra nefa ny fandraisanao zay manao délivrance amin'ny fanahy masina raha toa ka tsy mipetraka le ry ambony le hoe olona manana fiainam-bavaka io olona io. Ny olona manana fiainam-bavaka io de olona manana fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra amin'ny fanahy masina izy, zany hoe olona efa zatra mifankazatra sy miaino ny fanahy masina amin'izay ataony rehetra. Indrindra moa anaty délivrance, sy délivrance zao ny resakitsika no fampianarantsika eto. Zay zany lay hoe olona manao ahoana ny tokony hanao délivrance. Averiko le izy mba ho azontsika tsara. Tsy olona tia mivavaka fotsiny na mahery mivavaka, fa olona manana fiainam-bavaka, olona manana fanomezam-pahasoavana, malala fanahy samihafa sy manana finoana.
Ary olona efa manana batisa ny fanahy masina, efa mandray ny hery sy ny ositra avy amin'ny fanahy masina, miavao sy mitombo isan'ora, isa-minitra, isa-tsekondra. Ary olona mahay miaino tsara ny fanahy masina izany. Mila fiomanana ihany koa ny délivrance. Mila fiomanana izy. Fa ny fiomanana amin'ny délivrance, raha ny tena marina dia tsy fiomanana amin'ny délivrance na hoe fiomanana amin'ny fanaovana délivrance, fa fiomanana amin'ny maha-mpanao délivrance. Fiomanana amin'ny maha-mpanao délivrance. Raha fantatrao ny tenanao fa olona mpanao an'izany délivrance zany ianao, mpanao délivrance ny resahantsika fa tsy olona manao délivrance, dia mila miomana foana ianao. Mila miomana foana ianao. Voalohany arak'ilay resahantsika teo, olona manana fiainam-bavaka, ireo rehetrarehetra izay voatanisa ireo, olona miaina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy mahalala tenin'Andriamanitra fotsiny, tsy manana tenin'Andriamanitra fotsiny na manao tenin'Andriamanitra ho slogan fotsiny, fa miaina, ny dikany hoe miaina dia misy vokatra eo amin'ny fiainanao ilay tenin'Andriamanitra izay anananao. Ianao zany miaina arak'izay tenin'Andriamanitra izay ao aminao, misy vokatra. Ny atao hoe miaina dia mivelona. Mivelona. Ny olona miaina amin'ny tenin'Andriamanitra dia olona mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra, izany hoe raha atao vice versa izy dia maty raha tsy misy tenin'Andriamanitra. Zay zany ilay hoe miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia izay ilay fiomanana amin'ny mpanao délivrance. Azo ampiasaina ihany koa izany zavatra resahako izany na tsy mpanao délivrance ary ianao, fa aleo hijanona amin'ny resaka délivrance aloha satria délivrance zao no fianarana ataontsika. Dia izay zany ny fiomanana, satria indraindray misy, za tsy teny hoe izy, fa misy olona endrika ivelany ny amin'ny resaka hoe délivrance. Tany aloha moa tsika dia niresaka mahakasika ny resaka mahakasika ny ministera sy ny fanompoana sy ny zavatra nisy efa nisy lesona nianarantsika. Dia hoe inona natao hoe mpiandry. Dia voalaza tamin'izay hoe mpiandry dia mikarakara ny ondry. Fa misy fiangonana ny atao hoe mpiandry dia mpanao délivrance. Dia lasa ny tena matetika hita amin'ireny dia resaka endrika ivelany. Misy fanoharan'izay foana moa fataoko rehefa mampianatra na rehefa mampahery amin'ny toriteny, dia izao foana ny teneniko hoe rehefa misy olona fanoharana, rehefa misy olona ve mila mpanompon'Andriamanitra maika izy mivavaka sy hanao délivrance azy, mety mba vahoanany miady amin'ny fahafatesana ilay olona na mila roana ilay fanahy fahafatesana na zavatra ohatr'izany. Dia ilay mpanompon'Andriamanitra antsoina nefa mbola eny an-tamboly izy miasa tany. Dia rehefa natsoina izy hoe ndao izao dia izao aingana ianao pasitera fa tena na hoe mpiandry fa tena maiky. Dia ozy izy hoe aleo aloha za ody fa mbola tsy niomana, fa za manko mbola mila manao an'ilay akanjo fotsy, akanjo masina vao tena afaka manao an'ity asa, io asa io. Fa za mantsy aminao hoe tsy endrika ivelany ohatr'izay ilay izy, fa ilay fiomananao arak'ilay fanresahako teo dia mila vonona mandrakariva na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, na amin'ny akanjo na tsy amin'ny akanjo. Dia tahak'izay zany ilay olona mpanao délivrance.
olona hoy aho satria tsy voatery ho pasteur mpanao délivrance. Le manko tsika mieritreritra hoe pasteur mpanao délivrance, tsy voatery. Fa rehefa manana an'ireo fepetra ireo ianao, dia ny tenin Jesosy naniraka Jesosy, afao ny olona diovy miboaka sy trano marary, afahana amin'ny olona izay voafatotra. Izy tsy niteny hoe ho an'ny pastera ihany, fa ho anao izy izay efa nahazo mamaim-poana dia aoka hizara mamaim-poana. Fa ataovy mipetraka tsara fotsiny ilay disiplinina amin'izay fotoana izay, dia iainy ilay izy. Izay zany le hoe olona ohatrany ahoana no tokony hanao délivrance. Farany grand F dia hoe olona afaka, olona afaka, olona afaka hoe ohatrany ahoana ny olona zany rehefa antsoina hoe afaka izy. Amin'ny ankapobeny ny ahafantarana fa afaka ilay olona rehefa avy nandalo délivrance izy dia tsy miverina amin'ny intsony izay zavatra nahazo azy teo aloha. Mety ho aretina zany, na fihetsika, na fiteny, na fahazaran-dratsy izay namatotra azy. Zany hoe ny fahavitan'ny délivrance indray dia tsy afaka indray mandeha. Ny fahavitan'ny délivrance indray mandeha dia tsy afaka amaritana fa afaka tanteraka ilay olona. Fa ny fotoana ao aorianan'izay no mamaritra izany. Ozy izy ilay izy teo hoe ny ahafantarana ozy izy hoe afaka dia hoe tsy miverina intsony ilay zavatra izay efa niainany teo aloha. Dia reto avy le mety ho zavatra niainany teo aloha teo. Mety narary izy, mety azo ny aretina mafy izy, mety resaka fihetsika ihany koa, fihetsika, mety resaka fahaverezan-tsaina, mety fahadalàna mihitsy aza, fihetsika tsy fataon'ny olona normal zany, na ihany koa mety fiteny, na mety fahazaran-dratsy mamatotra. Reo zany le hoe zavatra niainany teo aloha. Dia ny ahafantarana hoe afaka le olona dia tsy taratra eo amin'ny fiainany intsony reo zavatra izay niainany teo aloha teo, izay meko fanoharana vitsivitsy moa reo. Zany hoe le délivrance zany tsy afaka faritana hoe nataoko délivrance le olona androany dia tonga dia azoko antoka fa afaka tanteraka androany iny olona iny. Fa ny fotoana no ahafahana mamaritra an'izay. Zany hoe ny fahavitan'ny délivrance indray mandeha tsy afaka amaritana fa afaka tanteraka ilay olona, fa ny fotoana ao aorianan'izay no mamaritra an'izany. Mety mbola hitohy délivrance atao amin'ilay olona, na mety tsy hotohizana intsony arakaraka ny fivoaran'ny ilay olona izany. Mety mbola hitohy ilay délivrance. Indraindray koa misy ao anatina délivrance foana antsika. Misy koa indraindray saina mihitsy mila hovaina, saina mihitsy mila hovaina. Misy olona indraindray na zavatra efa tokony fiovana amin'ny fisainana fotsiny azy dia mbola hitadiavany délivrance ihany. Dia indraindray rehefa tsy mahita vokatra any amin'ilay délivrance izy dia lasa manome tsiny mpanompon'Andriamanitra. Kanefa
Indray fa tsy délivrance ntsony ilain'ny olona fa saina miova. Ten'Andriamanitra dia milaza hoe miovao izy amin'ny fanavaozana ny saina, hamantarinareo ny sitrapon'Andriamanitra izay marina sy kasitrahana sy tsara. Dia indraindray zany mila fiovana amin'ny fisainana le izy. Ny mpanompon'Andriamanitra dia afaka mampianatra ny olona an'izany hoe io nge misy fotoana ny saina mihitsy koa mila ovaina, délivrance atao ihany, fa le olona ihany koa manao ezaka anova ny fisainany izany, dia manampy ao anatin'ilay fanafahana an'ilay olona izay zavatra izay. Ny fandrosoan'ilay olona amin'ny zava-panahy sy ny fanompoana ary ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra dia manampy be dia be amin'ny fanafahana azy tanteraka. Zany hoe mifanindra an-dalana avokoa zany ny mivavaka délivrance, ny fiovan'ny fisainana, ny fanompoana, ny fandrosoana, ny fankatoavana sy ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra na hoe fiainana amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy ny délivrance amin'ny alalana zavatra ohatr' izany, fa tsy voatery amin'ny alalana séance de délivrance foana, fa efa délivrance automatique ny fandehanan'ny olona araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ilay séance de délivrance atao amin'ilay olona no tena mamoaka an'ilay olona, no tena mamoaka an'ilay fanahy maloto na le hoe possédé zany. Raha ny tena tokony ho izy dia izay hoe le olona tena fantatra fa midira ny fanahy ratsy ireny, ny tena possédé mihitsy no ilaina séance de délivrance. Fa misy olona ne tsisy tromba tsisy n'inona izy fa mangataka atao délivrance foana, dia manao ny mpanompon'Andriamanitra, tsisy fihetsehana izy, nikoakoaka kely teo izy, dia nandrorarora kely teo izy, dia niokoaka kely teo izy, dia azo faritana ihany hoe nisy fanahy maloto niala tao, na dia tsy ny tena le fanahy maloto hoe anina izay, izao izay, ianona ny anaranay, na dia tsy voatery ho amin'izay zavatra izay, fa indraindray koa tsy fandrosoan'ny olona tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy amin'ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra no mahatonga ny olona tsy mety, indraindray koa tsy mety, manao moa zany, tsy mety afaka tsara amin'ny fahazaran-dratsy. Misy zara zany mila elana fotsiny, mivavaka ianao dia elanao le izy, mitombo ny hery ao anatinao dia afaka ho azy le izy. Tsy voatery hoe nisy fitraotraorana be na nisy fihetsiketsehana be, dia lasa manao anjambany fotsiny hoe afaka natao délivrance dia tena afaka mihitsy ny afa niokoaka dia nandoa dia nandrora dia afaka dia afaka ilay fahazaran-dratsiko. Kanefa vokatry ilay izy natao délivrance iny dia nisy motivation sokatra atao hoe lasa ny saina zany lasa nisokatra hoe afaka amin'izay dia nialako le dia nefa le saina fotsiny no niala tamin'le zavatra tokony ialana dia afaka ho azy, dia nandroso tamin'ny fahampoana amin'izay fa nahery dia afaka ho azy le izy. Dia ahoana ary ato ohatrany tsisy zany hoe tsy natsiaro teny zany akory, tsisy an'izany hoe ny fihetsiketsehana be zany nefa afaka. Dia izy manompon'Andriamanitra hoe kalenao le nandoa kely tao anaty sase sy nandrora kely iny angefa nisy fanahy niala, nisy fahamarinany ihany zay, satria ny fanahy ratsy dia eny amin'ny rivotra izy, mety mivoaka amin'ny alalan'ny rivotra ihany koa izy. Rehefa atao délivrance le olona mandrezatra sy ny sisa. Fa ny fandrosoan'ny olona anankiray no tena zava-dehibe zany, dia ny fandrosoany amin'ny fanompoana sy ny fahalalany ny tenin'Andriamanitra dia manampy be dia be amin'ny fanafahana azy tanteraka. Misy fotoana tsy indray miala ny fanahy ratsy ao anatin'ny olona arakaraky ny tanjany sy ny fahabetsahany, fa mivoaka tsikelikely izy ireo satria misy ny
mitapifipify. Misy zany tsy mety hiala arakaraky ny gradiny sy ny arakaraky ny tanjany ao zany, de misy tsy mety miala io. Fa namaloto io nisy tovovavy zay nisy tromba de nataony délivrance izy, tsy haiko mety rehefa nitantaraiko teto ihany zay. Rehefa natao délivrance izy tao tokantrano nisy anay tao a, de nanao nisy fanoherana be zany nataon'ilay devoly, mifanaratsy tao anatin'ity ranabavy kely ity. De ny zavatra hita rehefa verina ny sainy a, de nanontaniana izy de ny tantara sy ny laza ny zavatra hitany izy. Nisy olona ozy foikely ozy, nisy de volo foikely ozy izy, de misy mainty lava ranjanana ozy izy, de misy anankiray ozy izy a ohatran'ny endrika biby lava sofina be. De nivoaka voalohany ozy izy a, le lava maintimainty, hoe zay hiala fa tsy maresan'ireo zany atsika e. De niala ozy zareo, fa le foikely ozy izy a niteny hoe zay tsy resy tsy miady zany. Fa tamin'ny farany ozy izy a niala ihany koa lay foikely. Le hoe niala moa zany de hitany ohatrany hoe nahita izy zany hoe re mifalasy. De le anankiray ozy izy nanao vava hoe tsy hoe resy akory zay, le farany indrindra le hoe ohatran'ny biby zany, le hoe lava sofina be, hoe tsy hoe resy zay ozy izy, fa mbola iveriny zay. Zay zany ny zavatra nitantarain'ity ranabavy kely ity. Rehefa nanontaniana izy sady nitomany moa izy a eo ampitantarana an'izany, sady eo ampitomaniana ihany izy, sady na mbola malemilemy tamin'izay fotoana izay. Rehefa natao délivrance naharitra adiny 3 ora zany. De tahakan'izay le fanahy, le fanahy ratsy. Misy ny miala, misy ny elaela vao miala, arakaraky ny fieretany eo zany. De le izy ihany koa arakaraky ny fahaelany tao. Misy ny tonga de miala. De ny hamaritana an'izay a sarotra be, tsy ho voafaritra zany hoe ahoana zany ny hamaritana an'izany pasteur. Fa io le niresahako teo hoe le ao aorianany le izy hamaritana azy, hoe mbola misy fanahy ohatr'izao ianao mbola tsy afaka, mbola misy fotoana ianao tokony mbola atao délivrance ihany a. Ohatr'izay zany lay ahafahana mamaritra azy, fa somary elaela vao tena hitanao hoe tena niova tanteraka le olona. Ohatr'izay zany lay ahafantarana azy. À long terme moa zay, fa misy ihany ny fomba ahafantarana hoe ahoana ny fomba ahafantarana hoe tokony hajanona am'izay ny délivrance, eo ampanaovany délivrance ianao. Mbola ho resahantsika eto ihany koa izay zavatra izay. Misy fotoana tsy indray miala ny fanahy ratsy a, fa misy ny miala, de misy ny mbola mitapify arakaraky ny tanjany a sy ny habetsahany. Miova tsikelikely izy a, mivoaka tsikelikely izy ireo, fa misy kosa ny mbola elaela vao mivoaka. Izany izay mahatonga ny fanaovana délivrance mitaky fotoana maharitra sy andro na volana maromaro. Satria mbola jerena aloha zany ilay fivoaran'ilay olona, de ahafahana manohy ny délivrance sy tsy hanohizana ny délivrance intsony. Miankina amin'ny fahatezany tao amin'ilay olona no mampamora miala azy na mamafy azy vao miala. Satria tamana sy efa nahazo laka, ela loatra tao anatin'ilay olona tao izy, sady mankafy an'izay fitoerany ela tao zay sy ny nampiasany an'io olona io, de mila hery sy tanjaka ara-panahy mafy ny délivrance atao am'izay olona zay. Arak'ilay niteneniko teo, fitsoina vavolombelona teo, le ranabavy natao délivrance zay. Ela zay vao androany io ve ozy izy no androakanay, zay efa firy taona ny tato.
dia ny tanisa moa izy tamin'izay fotoana zay, mbola ohatry zao io nge mbola ohatry zao mbola misy anay any amin'io mbola misy anay io, tsy mamela helika io, tsy mbola mamela helika any reniny io. Erinabavy zay moa tena nanana alahelo be tamin'ny reniny satria tamin'ny mbola kely hono izy rehefa maditra na bedy, mbola zaza zany mbola ankizy, dia ataon'ny reniny ao anaty gony dia velesiny ao anaty gony. Ohatrany hoe lasa nisy fiantraikany ratsy tamin'ny atidohan'ilay ranabavy zany le zay fiainany tamin'ny mbola kely zay dia teraka ratra-po tao aminy sy alahelo tamin'ny io reniny io. Ary rehefa lehibe izy fa nanolo tena ho an'i Jesosy efa mivavaka dia mbola nanana alahelo tamin'io reniny foana izy, na dia te hiala tamin'izany ary izy dia tsy nety niala satria tsy nety afaka mihitsy le izy, satria mafy loatra zany ilay fahavoaza-tsaina nahazo azy. Dia nisy zavatra hafa ihany koa moa nataony nahatonga anazy possédeny fanahy maloto. Dia rehefa tafiditra tao ilay devoly dia nafantatra ny mombamomba azy sy ny fiainany rehetrarehetra, dia nilaza fa tsy namela helika ny reniny io vehivavy io. Izany zavatra zany moa zany afaka ao fanahy masina ianao miaino an'izany dia azonao atao mihitsy no miteny an'ilay ranabavy hoe mila mamela helika ny reninao ianao sy ny sisa izany. Dia izay le hoe miankina amin'ny fahatezany tao, efa ela ireo devoly ireo nampiasa azy tao ka mety tsy hiala moramora izy, fa rehefa ao aminao ny fahefana sy ny hery matanjaka dia miala izy. Tamin'izay fotoana izay moa tsy nanam-pahefana ny fanahy maloto voninahitra ho an'i Jesosy Kristy fa niala ireo fanahy maloto ireo. Tamin'izay fotoana nanaovana délivrance izay na dia niteny ary izy hoe efa voaviany izay, efa firy taona izay ny tatiko ianao izay androany ny hanala anay, fa tsy izany nanala azy fa ilay hery tato amiko sy ilay fahefany Jesosy Kristy izay mangetaheta sy maniry mafy mba ahafahan'ny olona no nanala azy tao. Miankina amin'ny fahatezany zany le izy sy ny tanjany no ahafahana amin'izay mila délivrance matanjaka. Rehefa avy délivrena ny olona iray mety ora vitsy zany na oriana na ora vitsy na ora maromaro dia tsy metsika intsony izy. Zany hoe tsy mireazira intsony ao anatin'ny fotoana elaela, dia amin'ny fotoana izay tokony dia amin'izay fotoana izay tokony hajanona amin'izay ilay fanaovana délivrance azy ary ampitongavana saina izy. Izy fotoana mihetsika be io olona io dia rehefa délivrenao mihetsika eo izy mandritra ny adiny roa izy manao fihetsiketsehana eo izy, mampiasa fahefana ianao dia ny fihetsika tokony ataony lasa tsy ataony, mba mamalimaly eo izy te hitrotro izy tsy afa-mitrotro, fa miteny izy indray hoe hialy izay sy ny sisa. Fa amin'ny fotoana amin'izay rehefa manao délivrance eo ianao dia misy fotoana io maharitra ora-tsasakadiny eo, tsy mihetsika intsony na inona ataonao eo, na mbola hanao délivrance io na ho apere aminao dia tsy mihetsika intsony io. Malemy be tonga io dia tsy mihetsika intsony ohatran'ireny sanatria ohatran'ireny olona maty ireny. Dia amin'izay fotoana izay ajanona amin'izay ny délivrance. Misy fotoana io olona io na tsy ajanonao ary ny délivrance dia mifo azy izy, tonga sainao azy eo izy, dia tonga izy dia matsapa manamboatramboatra ny akanjony eo izy, manamboatra ny volony eo izy raha vehivavy na ohatr'izany. Dia indraindray izy mety manontany hoe fa aiza ohatr'izao. Dia amin'izay fotoana izay nahafantaranao hoe efa tsy mitondra azy intsony ilay fanahy ratsy amin'ny fotoana io dia tokony hajanona amin'izay ny délivrance izany. Io zany ny ahafantarana hoe amin'izay fotoana izay mety efa afaka ihany koa ilay olona, efa nisy fanahy maloto niala tao, mety izy rehetra, mety afaka teo amin'ny fotoana io ilay olona, mety nisy efa maro be ny afaka tamin'ny fotoana io ilay fanahy maloto tao, fa ny tena hamantarana azy dia ny aorianan'izay délivrance izay ny fanarahantsika maso an'ilay olona izay nataontsika vavaka fanafana teo iny izany. Fa le amin'ilay fotoana fanaovana délivrance dia izay ny hamantaranao hoe tokony efa hajanona amin'izay ilay délivrance rehefa tsy mihetsika intsony ilay olona ka
mety miverina ho azy ny sainy, tonga dia miverina ho azy eo fotsiny ny sainy na tsika mivavaka ho azy dia miverina ny sainy izany. Ila be foana ny mantany ny olona natao délivrance rehefa vita ny délivrance natao azy dia rehefa miverina ny sainy. Vita zany le délivrance dia antaniny izy, manao ahoana ianao zao, inona ny zavatra tsapanao, inona ny hitanao, inona ny zavatra tsapanao na renao na hitanao tao anatin'le vavaka fanafahana teo fa nandritry ny 3 ora ianao no natao fanafahana teto amin'ity toerana ity. Dia tsara foana karazana fanontaniana sy fanadihadiana an'le olona nandritra n'le vavaka izay natao taminy teo mba ahafahantsika manao évaluation an'le olona après an'io sy ny ahafahantsika manara-maso azy aorianan'ny vavaka fanafahana. Dia aza adino mihitsy ny mampianatra rehefa aorianan'ny vavaka fanafahana hoe mampianatra ny olona ny amin'ny hoe mila miambina tsara amin'izay mila mivavaka tsara, mandroso tsara amin'ny fanontona sy ny sisa satria ny fanaratsy iray rehefa miala amin'ny olona iray malaza amin'ny baiboly dia mitondra fanahy 7 hafa izy namany ka ho ratsy lavitra noho ny teo aloha no zavatra ho ataon'ireo fanahy maloto ireo raha toa ka manao kitoto le olona rehefa afaka tamin'ny fanaovana vavaka fanafahana izy izany. Zay amin'ny délivrance. Mbola manana eo amin'ny 20 minitra eo isika dia afaka mametraka fanontaniana indray aloha isika dia raha misy fotoana moa resahana ihany le ozina raha mbola misy ambina fotoana fa mialohan'izay dia tsara aloha omeko ilay questionnaire amin'ny fanadinana izany zay vao hiresaka amin'izay tsika raha mbola misy ambina fotoana. Foy ihany moa izay resaka mahakasika ny oziny fa ity délivrance ity moa tena important ao anatin'ilay fampianarana satria izay mihitsy ilay fampianarana izay matière izay noentina atao anatin'ity fampianarana ny amin'ny délivrance ity izany. Ka raha misy fanontaniana mahakasika ny lesintsika dia afaka mametraka fanontaniana indray isika tsirairay avy izany raha mba nisy voarahinao moa tao anatin'izay fampianarana rehetra izay dia afaka manao fanamarihana ihany koa ianao izany. Eny ary tompoko, valao tsara ve tsika? Tsara pastera. Eny ary tompoko. Tain'i Jesosy pastera mba mametraka fanontaniana kely. Jesosy ihany koa tsika rehetra. Maheno ve? Maheno tsara ve? Dia iza micro zay? Maheno ka, maheno radara Andrea. Saotra betsaka fampianarana dia somary tsy haiko tsara mametraka ilay fanontaniana fa mino fa azontsika ihany hoe ilay ahoana ny tena fomba ahafantarana hoe izaho ty mila délivrance. Satria mety sao dia hoe teorika fotsiny ilay izy hoe misy ohatrohatran'izao dia mety mila délivrance angambany dia avy eo nefa rehefa atao délivrance dia tsisy ininona akory dia sao dia vao may matahotra hoe ohatran'ny tsy mety afaka mihitsy izany ilay devoly nefa mety hoe hors sujet nanomboka hatramin'ny voalohany. Dia ohatran'ny ahoana efa niresahantsika taloha ihany moa ilay izy tamin'ilay karazana fakam-panasana sisa sao dia mba afaka averina kely na atao lalindalina kely ahoana ny tena fomba hiasorana hoe izaho ty tena mila délivrance. Sa fa hoe rehefa misalasala dia afaka hoe atao délivrance fotsiny dia eo vao hita hoe hisy manifestation ve sa tsy hisy dia avy eo i raha mahita eo no tohany. Saotra pastera. Eny ary rahalahy. Ny délivrance dia efa hitantsika foana moa hoe raha ny tena tokony ho izy hoe ny délivrance ny tena délivrance raha hoe tena tia hita zany hoe fihetsehana ianao
misy olona indraindray tena mieritreritra mihitsy hoe mila mihetsika mihitsy mila misy fihetsehana hita amiko mihitsy vao tena azoko antoka hoe misy devoly misy fanaratsy ato amiko zany. Zay zany ilay fahazahoako azy. De izay zavatra zay de tsara marihana fa matetika aloha zany ny olona possédé ny fanamaloto de tena olona hoe misy tena zavatra ona moa zany, tena zavatra somary tena hita mivantana mihitsy zany tena hita mivantana mihitsy zany raha tokony ohatra hoe misy tromba, misy zavatra ohatr'izany zany le olona. Fa misy ihany koa le resahako teo le hoe amin'ny alalan'ny saina ihany de afaka manova azy. Fa raha ny tena tokony ho izy aloha zany tokony manao délivrance. Ka raha fa nanao délivrance ianao ka tsy nisy mihitsy zay resaka manifestation zay de zavatra anankiroa ihany no azoko lazaina. Na le fanahy maloto tsy mety tratra, zany hoe sarotra zany no atratrarana azy ao anatin'le délivrance. Natao délivrance ianao de tsisy manifestation mihitsy ianao, nefa zany ataoko hoe nisy tena possédé le fanahy maloto ianao de tsy nisy fihetsehana mihitsy de mitedava zavatra lalindalina kokoa ahafahan'le izy ho tratra tsara mihitsy zany. Le lalindalina kokoa tiako tenenina hoe manaova vavaka fifadikanina, manaova alohan'le délivrance na mandritra n'le délivrance mihitsy, ataovy mihitsy zany zay ahafatan'ny nofinao tanteraka fa ianao miaina, ny fonao mihetsika. Fa ny amin'ny tenanao zany tena vonoy mihitsy hiatrehanao an'izay hoe inona izy teo, zay hoe vavaka fanafahana izay soa anankiray. Soa zany ianao tsy maintsy misy manifestation de soa ndray tena hoe ianao mihitsy mila tena mbola mandroso lalindalina kokoa mba ahafahanao anao évaluation rehefa avy eo. Satria izay foana moa le resahako teo hoe mila évaluenao aloha ilay après délivrance. Zany hoe manao délivrance ianao ka tsisy fihetsehana de mba assurenao hoe nandaitra ve le délivrance natao tamiko sa tsy nandaitra, de mila jerevanao anatina fotoana fohy hoe mbola niverina ihany ve le zavatra tiako afaka tamiko sa efa tsy niverina intsony le izy. Fa le izy manko tsy voatery hoe misy fihetsehana. Fa araka ny resahako teo le resaka tromba sy zavatra nataon'ny olona tena misy devoly mivantana mihitsy ao anaty zany no mahatonga le resaka hoe fihetsehana. Ary za maha samy manambara fa ny olona tena misy devoly ao anatiny, misy tena hoe possédé ny devoly ao anatiny de tsy maintsy misy manifestation izy, na ahoana de tsy maintsy misy manifestation izy. Fa miankina ihany koa amin'ilay olona manao délivrance an'ilay olona misy devoly no ahafahan'izay fisehoan-javatra izay. Satria araka ny efa fianarantsika de hoe ny hery ihany no mamaritra an'izay atao hoe fanafana an'ilay olona izay de mitsidika fa ny herin'Andriamanitra zay miasa ao anatin'ilay olona zay manao ny délivrance izany. Ka tsy maintsy tokony misy fihetsehana foana zany rehefa possédé, averiko tsara, rehefa possédé ilay olona. Fa nendray misy olona tsy possédé fa misy devoly manafika azy foana fotsiny avy any ivelany extérieurement zany, manafika anazy. Mety amin'ny alalana nofo io, mety amin'ny alalana fihetsika io, mety amin'ny alalana zavatra ohatr'izany zany hoe mampirisika anazy fotsiny avy ivelany de reny azo resena amin'ny fisainana, azo resena amin'ny vavaka, azo resena amin'ny fitandremana de rehefa leo izy de mijanona de tsy miseho aminao intsony ilay zavatra. Fa ny olona possédé kosa de tsy maintsy atao délivrance ary tsy maintsy manaiky amin'ny matompo-trano anao de tsy maintsy manaiky ianao fa hiala amin'ilay mpanofa-trano hoe anala zany ilay nangalatra na ilay hoe tsy tokony hitoetra ao aminao zany le devoly. De tena ianao mihitsy alohan'ny anaovan'ilay mpanompon'Andriamanitra nao délivrance de ianao mihitsy aloha zany mila manao fanekena tanteraka mihitsy, mifanasa vangy aminy mihitsy ianao hoe tsy mila anao intsony miala ato amiko ianao fantatro na fomba ahoana de tsy maintsy miala ianao
na tianao zany na tsy tianao zany de ataoko renesinao mihitsy fa tsy mila anao tsony reseko ianao miala ianao resiny Jesosy ianao zay zany averimberinao foana ao anatin'ny vavaka na tsy mivavaka ary ianao de zay verimbereny foana zay de eo am'izay efa manantona mpanompon'Andriamanitra am'izay ianao atao délivrance ianao de discernen'ny mpanompon'Andriamanitra am'izay ilay fanahy miasa ao anatinao tsy voatery mihaino devoly fa ny fanahin'i Jehovah Andriamanitra ny fanahy masina ao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra de mahafantatra fa zao ny zavatra mahazo anao zao ny fanahy ratsy mépriser anao ao anatinao ao de tao am'izay le délivrance ohatr'izay raha lalandria ngamba no azoko vahaolana omena an'izay fa zao ny tena mety de manantona mpanompon'Andriamanitra ianao de tena resao amin'le mpanompon'Andriamanitra mihitsy aza vela misy mibilisatra mihitsy dès le début mihitsy ny zavatra rehetra zay nahazo anao sy zavatra rehetra zay niainanao tany aloha sy iainanao ankehitriny de miara-mivavaka nareo fifadikanina de mandeha am'izay le délivrance raha ohatra ka mbola tsisy manifestation zoro anankiray tohiza raha pitsininy tohiza raha afaka pitsininy fa nandray manko misy karazana devoly tena mafy be tsy mianina mihitsy izy fa rehefa ny mpanompon'Andriamanitra manana zay discernement zay no manao délivrance de tena tonga de fantatra foana io hoe ohatran'izao le zavatra ao ohatr'izao le fanafahana miaraka amin'ny fitarihan'ny fanahy masina fa ny tena mety am'izay aloha tena fasy mihitsy le izy zay ngamba ny azoko lazaina mahakasika an'izay fa mila ezaka le izy la ezaka be fa ny tena tsara aloha atao confidentiel ihany ianao sy le mpanompona eny tompoko eny misaotra betsaka pastera mazava tsara tain'i Jesosy mangataka fitenenina koa eny tompoko eo mankasitraka de raha vavely izaho de manonona fiadana aminao tompo aminao pastera sy manonona fiadana ny tompo amintsika rehetra koa mankasitraka amin'ny fampiarahana fa tegna be dia be zavatra voare ary nazava tsara koa le izy fa ny fanontaniako zany de momba ny fiainako zany le izy tiako afaka zany amin'ilay zavatra nefa zany tsy fantaka ahoana hivoaka ao amin'ilay fahatezerana zany anao teo ny teny zany fa le olona tsy mahay le ankizivavy tsy mahay mamela ny ray aman-dreniny de ny tenen'ny devoly toy fa zany ndraiky zany de tsy mieko le zavatra sady tsy tiako koa le izy zany ndraindray zany misy olona matezitra za le fahatezerana tsy voatany fa tegna raha manao zavatra amiko zany de za koa rehefa tezitra za amin'le olona na eno ny feno aza na miteny izy le feony tsy tiako mihitsy raha eno ny feony de lasa alako izy tsy tiako efa amin'ny rehefa tehitra eo za zany na tenin'Andriamanitra tsy mity na eno toriteny za tsy miditra amiko le toriteny hivavaka za tsy vavita mivavaka amaky baiboly za de tsisy zavatra mihitsy eo fa lasa misaintsaigny olona igny le zavatra tegna tsy mora le izy te hiala ao amin'le zavatra miezaka za hiala fa tsy afaka ndraikindraiky fa rano midika amin'ny fifadin-kanina igny mahafaka za tegna eo mandray ireny fa misy fiadanam-po za de afaka le zavatra ndraindray kosa misy zavatra mampalahelo za de lasa malahelo amin'le zavatra tsisy zavatra miditra eo tegna tsapako izy zany mampiolo zany indrindra mampiaigna be le fanompoko zany ndraindray za fa androsigny tegna tsapa za fa sany devoly za fa hiezaka za maky baiboly hiezaka za hivavaka eo misy zavatra matezitra za eo misy zavatra mampalahelo za de tafajanona eo ndray de eo keniky na une semaine aloha de eo koa mandroso koa de zany efa mitoneko la délivrance zay mankasitraka pastera mbola mahazo anao zany zavatra zany zao io mbala mahazo za matety tsy ela za lazo zany fa amizao de tao agnatin'ny fifadian-kanina nafaka izy zay ihany ndraindray za fa mahazo fiadanam-po de ohatran'ny fantany devoly izy de ataony zavatra matezitra za ataony zavatra mampalahelo za de mijanona eo ndray de eo koa zay mipody mamerigny magnivoero hafa koa de zay ihany ny fanaoko de mankasitraka iny tompoko mbola matsiaro tsy afaka zany ianao zao
Amin'izao za afaka, amin'izao za fa na satria na fahadianana zay to tegna madio tanteraka ny foko amin'izao tsisy alahelo amin'iza fa le zavatra fanontany devoly le efa lemeko zany. Na misy olona manao zavatra tena matezitra be anao ary zany amin'izao dia tsy maninona intsony ianao. Fa amin'ny mbala voaka fifadian-kanina zay dia mbala madio amin'ny fo zao fa tsy fantako. Tsy fantako rehefa avy eo zany fa le zavatra miveriverina amiko le izy. Rehefa afaka ianao rehefa madio akoho ianao rehefa tsapanao afaka ianao dia aza manaiky amin'ny fitoerana ho an'ny devoly intsony, aza mena fitoerana ao anatin'ny fonao intsony ny fahatezerana, omeo lalana izy andeha. Zay. Ia. Menina, eka makasy. Eny tompoko. Le zavatra ne pasteur ohatran'izao, za tsy magname lalana fa miditra eo ihany izy tsy afaka le izy rehefa avy eo. Tiako tenena hoe omeo lalana ny fahatezerana fa aza vela akasika amin'ny fonao intsony izy. Eny, amen mankasitraka. Eny tompoko. Mbola misy fanontaniana hafa ve? Vavy Marie-France, azafady. Eny tompoko. Fiadanan'ny tompo amin'ny tsirairay avy maheno tsara ve azafady? Maheno tsara. Io. Mankasitraka fanontaniako zany hoe rehefa ilay manao ilay délivrance an'ilay olona, ilay hoy sisy pasteur hoe adiny roa eo foana. Ahoana ny ahafantarana hoe miandry adiny roa ve vao lasa ilay devoly? Ahoana zany ny manifestation izy tsy haiko moa ny teny gasany, ahoana ny manifestation zany pendant 2 heures hoe mandritra ny adiny roa eo foana? Mankasitraka. Ny ahafantarana an'izay tsy voatery hoe adiny roa foana le izy fa indraindray eo amin'ny adiny roa, adiny iray, adiny telo arakara ny mety ny iray andro mihitsy ary misy tapakandro. Fa rehefa mbola miseho manifeste le olona dia mbola tsy afaka zay le devoly, rehefa mbola manohatra izy dia mbola ao foana izy zay. Fa miankina amin'ny mpanao délivrance ihany, rehefa tokony hajanona dia hajanony amin'izay raha ohatra ka hoe na dia mbola tsy afaka ary, arakaraka le fotoana zany dia afaka hajanonao le izy. Rehefa ohatra hoe tianao hajanona amin'izay le izy hoe tokony efa hirava na tokony efa tsy fantatro na alina ny andro na zavatra ohatr'izany dia afaka hajanona amin'izay, afaka hajanona le izy na mbola tsy afaka ary le olona fa tohizana indray amin'ny manaraka. Fa tsy voatery hoe adiny roa na adiny telo, fa kosa na adiny iray na 10 minitra na atsasakadiny ary rehefa tsy mihetsika intsony le olona na miverina ny sainy dia afaka izy zay dia afaka hajanona le délivrance. Ohatr'izay. Mazava ve zay? Eny tompo, mazava be. Mbola manafantaniana anankiray pasteur raha mbola sisy teny rarotra. Farany sisa angambany dia ame an'ilay examen amin'izay Io mankasitraka fanontaniako faharoa zany dia hoe ny olona ve rehefa raha ohatra hoe olona zao akaikinao tsy manana an' Jesosy le olona ohatra hoe silamo dia hitanao le olona hoe mijaly dia raha ohatra zao zany ianao hoe feno fanahy masina ianao dia mihetsika amin'ny fanahy ao anaty, afaka zany ianao mandroaka ny devoly iny ve pasteur? Mihetsika le olona hafa mihetsika? Io, le olona eo akaiky zany mihetsika, olona miaraka aminao le olona zany fa misy fihetsehany zany, miteny zany le olona hoe ohatra zao azafady, ohatra zao le olona miteny hoe Marie-France korotana be ny lohako dia te hikikika be dia le olona nefa silamo izy, za zany tsy mbola nitory an' Jesosy taminy fa olona eo akaiky fotsiny izy, afaka ve za ohatra pasteur hoe mihetsika amin'ny fanahy anaty koa mandroaka tsara an'ilay devoly? Raha ohatra ka silamo izy dia teneno hoe ao amin'i Jesosy tsy misy an'izany te hikikika be sy zavatra ohatr'izany fa aroso io foana Jesosy na silamo ary izy aza matahotra azy
ary osy foana mahakasika an' Jesosy. Fa ny fitorianao filazantsara amin'ilay olona dia fa atahoran'ilay devoly sahady. Satria Jesosy no torianao, Jesosy no tompon'ny fanafahana. Noho izany le devoly sady matahotra anao, tsy hakasika anao mihitsy izy mazava ho azy, ary mety ampitony sy ampijanona ihany koa an'izay le zavatra ataon'ilay olona eo akaikinao izay. Ny fitorianao an' Jesosy. Fa raha ohatra moa hoe tianao délivrance hiaro tena ianao na zavatra ohatr'izany dia afaka ataonao ihany le izy. Fa hafahafa kokoa amin'ilay silamo raha ohatra ka anao délivrance azy tampoka eo ianao. Fa aleo raha mitory filazantsara, fa mitory filazantsara na manambara azy momba an' Jesosy sy ny mahakasika an' Jesosy dia efa délivrance vita ho azy. Satria Jesosy mihitsy izy ilay fanafahana, izy ilay fitiavana, dia mazava ho azy fa lamina ho azy ny zavatra rehetra. Zay ve? Io mankasitraka indrindra teny Jesosy. Atsika zany aza matahotra an'ireny mihitsy fa Jesosy foana ihany. Na inona finoana, ny fianarana, ny fiangonana, na inona graduetiny eo, na inona dia Jesosy ihany atsika. Jesosy tsisy miala amin'ny Jesosy ary tsisy mahery noho Jesosy. Zay zany. Examen atsika ao daholo ve atsika rehetrarehetra? Questionnaire anankifolo. Raisina kely ary azafady tompoko examen na délivrance ity. Satria tsika moa zany hiditra amin'ilay resaka mémoire kely iny afaka rehefa vita ny séance anankiray farany angamba raha tsy diso miaraka amin'izay mbola tsy vita eo matière mbola tsy vita eo tsy séance azafady fa matière dia atao ilay karazana mémoire izany. Raiso ary ny fanontaniantsika azafady fanontaniana voalohany inona no atao hoe délivrance? Dia asio verset miaraka aminy. Tsy fanazavana lavalava zany eo dia menao fa verset miaraka aminy. Faharoa, iza moa ny devoly? Dia asio verset koa miaraka aminy. Fahatelo, inona no tanjon'ny devoly? Asio verset arak'izay nianarantsika. Fahaefatra, inona avy ireo paikady efatra na hoe stratégie efatra ataon'ny devoly? Dia hazavao tsirairay le izy. Dia asio verset satria nisy verset foana moa nomeko. Fahadimy, ahoana ny fomba fidiran'ny devoly ao amin'ny olona iray? Azafady kely pasteur, tsy araka azafady fa mba ataovy moramora azafady tompoka. Le fahaefatra? Eo amin'ny fahaefatra zao. Fahaefatra, inona avy ireo paikady efatra ataon'ny devoly? Dia hazavao tsirairay. Dia asio verset zany ohatran'ny hoe manindry, manamarina. Fahadimy, ahoana no fomba fidiran'ny devoly ao amin'ny olona anankiray? Fahaenina, manomeza anarana efatra izay isaloran'ny devoly mba entina amitana. Manomeza anarana efatra izay isaloran'ny devoly mba entina amitana ny iraka ratsy izay ataony. Iraka ratsiny moa zany, iraka ratsiny, ary hazavao araka izany anarana izany ilay iraka. Asio verset. Ny tena marina tsy anankevatra fotsiny le nomeko fa atsasaky n'izay valo fa efatra moa zany no angatana ao anatin'ity fanontanian'ity. Fafito, eo amin'ny fomba fanaovana délivrance dia misy dingana efatra. Inona avy ireo dingan'ireo? Hazavao isakin'ilay dingana le izy. Lavalava io valim-panontaniana io araky ny lesona izay efa nomeko. Eo amin'ny fomba fanaovana délivrance misy dingana efatra. Inona avy ireo dingana efatra ireo? Hazavao isakin'ilay dingana. Fahavalo, olona ohatrany ahoana no tokony hanao délivrance? Olona ohatrany ahoana no tokony hanao délivrance? Vao niresahantsika vao teo zany. Fahasivy, ahoana no ahafantarana fa afaka le olona anankiray?
ahoana no ahafantarana fa afaka le olona anankiray. Fahafolo inona no tokony atao ao aorianany fanafahana? Inona no tokony atao ataon'le mpanao délivrance? Inona no tokony atao aorian'ny fanafahana? Zay ny amin'ny fanontaniana. Tsy vita le ozona saika ho resahako kely teo fa mino fa ho amin'ny fotoana manaraka afaka resahana ihany zay. Fa ny rahanareo amiko amin'ny matera ray farany milohan'ny ifaranan'ilay ty fianarana zay nandritry ny 9 volana 10 volana ty dia mahakasika ny amin'ny fiavian'ny tompo, ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Resaka eskatolojia zany no tena ianarantsika amin'ny fotoana io. Eskatolojia dia mahakasika ny amin'ny vanim-potoana ny andro farany na ny fiavian'i Jesosy. Inona ny zavatra miandry antsika zao? Inona ny efa akaiky ho resahantsika ao mahakasika ny amin'ny resaka enlèvement na rapture moa zany. Resahantsika ao mahakasika ny amin'ny fitsanganan'ny maty ho resahantsika ao ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy fanondroany mirao an-lanitra. Ho resahantsika ao mahakasika ny amin'ny fanjakana rivo-taona. Ho resahantsika ao mahakasika ny amin'ny Armagedona. Resahantsika ao mahakasika ny amin'ny finoana jiosy, ny amin'ny zanak'Israely sy ny 144 000 élus, ary ny fiafaran'izao tontolo izao mihitsy sy ny fitsaran'Andriamanitra ary ny lalan'ny fanahy maty zay efa maty hatramin'izay, ny maty ankehitriny, ny maty amin'ny fahoriana lehibe. Ho resahantsika eo ihany koa ny amin'ny fahoriana lehibe, ny fanjakan'ny bibidia, ny mariky ny bibidia, ny lehilahinota sy izay rehetra mahakasika ny zavatra ho avy rehetra, ny amin'ny Jerosalema vaovao, ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao. Ho resahantsika ao anatin'izay matera anankiray izay ny amin'ny tanàna na Jerosalema vaovao izany. Resahantsika eo ihany koa ny mahakasika ny misy zavatra be dia be zany ho resahana ao anatin'izay, fa misy time izy lavalava efa ampianarana io mahakasika ny amin'ny andro farany sy ny fandalinana sy ny fandiniana mahakasika an'izay resaka eskatolojia izay. Mino fa halianantsika zany, ary ny fahafantarana an'izany dia mahatonga antsika hanana firetana hitory filazantsara farak'izay aingana sy maximum mihitsy satria io zavatra ho resahana mahakasika ny amin'ny fiavian'i Jesosy io dia tena manan-danja lehibe amin'ny fiainantsika zanak'olombelona izany, indrindratsika zanak'Andriamanitra. Zay fa dia voaray ve ilay questionnaire ny amin'ny examen teo? Azafady pasteur, le roa farany azafady tsy tratranay fa questionnaire le roa farany tsy naharaka. Aiza le izy? Efa nataoko message ao izay tsy naharaka. Makasitraka. Tsara, eny ary. Amin'ny herinandro dia miandra ny valiny io examen io alefanareo ohatra mahazatra ihany any amin'ny email-ko tolotraiarolalandrianaivo@gmail.com izany. Makasitraka indrindra tahin' Jesosy efa tsindrin-daona ny mpanompon'Andriamanitra evangelista Paul Gerard. Tapitra ny anazy. Makasitraka. Eny ary toko. Rabetsaka pasteur. Rabetsaka pasteur tahin' Jesosy ianao. Makasitraka pasteur tahin' Jesosy. Jesosy daholo Bonjour tout le monde, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola tratran'ny fotoana rehetra androandray. Faly miona aminareo indray ny tenako ary manantena fa ora ray sasany ahitana voninahitry ny tompo androany
ahitana fiadanana sy ahitantsika koa foray saina ray foray fanaray ihany ka de ny fanamasina no aganontsika teto vita zany minne ny pastera tolotra zamy zany mbola misy anankiroa ngambany ana de zay avy mba anonle ametraka an'le fantenena ihany koa mbola notany amin'ny pastera Rivo sy pastera Mario ahoana tokony hanaovana an'izy aty aminareo satria ny ana tsy mikasika ny délivrance ihany fa maromaro ihany le zavatra nampianarika le zavatra nampitaiko zany de tsy hitako hoe ahoana tokony hanaovana azy sy ny sisy fa mbola angataka ny fitarian'ny fanamasina ahako ya mivavaka alohantsika amin'ny anaran'i Jesosy ray malala misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy mbola menao fotoana tombonandro fahasalamana hery sy tanjaka zay mbola fanandray mioneto afana mampita zay zavatra mba nianarako mba hoentina amin'reto rahalasana bavy reto ka ianao mihitsy fanamasina no hiasa eto ianao no ampiteny fa ry za de tsy mahay raha mivavaka de tsy mahay fa mangataka ny ositra koa ny ositra ny fanamasina ampiteny ary ny tolotsany avy amin'ny fanamasina no ampianatra eto ary hitononika ihany koa ny fony tsirairay ny sofiny tsirairay zay mandray zay misitraka ny fampianarana eto anana feno fitiavana anao anana fo lalina te afadatra anana fo lalina mangaitaeta fahalalana anana fo lalina andray ny teninao ary zany fo zany mba ho teny tany lonaka andriny teninao mba afany izy ireo ihany koa mampita na miteny milaza amin'ny hafa ihany koa zay zavatra mba ny anarany teto zay eto moa zany dia tsy fantako reto olona mety mahay lavitra ny za reto fa nianjarako fotsiny moa zany mba nomena hoe andeona mba mampianatra de nataoko ny anjarako amin'ny fofeny fitiavana feno fanatritena ho voninahitra Jesosy ihany ary indrindra ho fanampiana zay mety ho banga ato amin'reto lasana bavy reto de ndrano Jesosy andrakotra n'izany rehetra zany ary fananao masina ampianatra anay tsirairay meo anay ny fanano tolotsaina ny fanano fahendrena ny fanano fanoratsaina sy ny fahazavantsaina ary ny fanano faherezana sy ny fanano fahatorana ny Jehovah ka de eoka anao no ampianatra fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo alleloia amen eny ary tafaony eto indray tsika faly mahita anareo faly miona aminareo eto indray efa manomboka mafana ty aminay mangatsika mafana volana septambra moa mafampanamagatsika ka dia mba tonga eto indray aloha zany na de eo ary gripa sy ny sery satria le septambra fotoana gripa sy ny sery mihitsy io ka dia mino aho fa ny tompo no ampiteny eto ny fampianarana hoetiko indray zany dia ny toetra fototra tokony ananan'ny olona mananasa fanimpony toetsaina mahomby na le ato amin'ny teny frantsay hoe avoir une pensée positive zany hoe mijery foana ny lafin-javatra tsara zay zany avoir une pensée positive atsika zany misy manana lafin-javatra tsara foana ny fampidirina de zao tamin'ny farany teo tsika andesaka ny atao hoe ny ratra anaty io tamin'ny lesona voalohany teo ka io ratra anaty zay mbola misy taritin'ny mpanompon'Andriamanitra io de misy fiatraikany ratsy eo amin'ny asa fanimpona raha ohatra ka mbola tehiriziny le izy na ka mbola tsy fantany koa le izy fa tokony izy hibebaka tsara na koa mila atao délivrance osika hoe ny ratra anaty tsy sitrana eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra no mahatonga ny fisainana tsy mahomby raha mbola misy ratra anaty zany le olona dia mahatsy mahomby re lasa manana pensée négative le olona raha mbola misy ratra anaty le izy zavatra hitako zany ary nalahelo amin'ireo raha lasa labavy indrindra le tanora latsaky ny eo amin'ny latsaky ny 7 taona hitako amin'ny fiangonana zandro aloha zany fatako sanatria tsy hoe mitsara fa malahelo ny tena amin'ny zavatra mitranga amin'izao satria simba ny fiangonana rava fiangonana mampalahelo mihitsy ny fiangonana any amin'ireny faritra sasasasany ireny
zay mampatonga amin'ny teny hoe fa ahoana no ananganana pastera, tsy fantako hoe ahoana ny fomba nananganana reo critère pastera no ve tamin'ny hoe mila manenjika isa fotsiny satria mila tezana ny olona avy nitoriana filazantsara sa ahoana satria dia mampalahelo izy ireny satria betsaka misy manana ratra anady dia lasa simba le fiangonana, simba mihitsy le fiangonana. Fa dia soany moa fa eo foana zany tompo mandefa olona mananatra manarina andreny zavatra ireny. Tsy hoe za akory masina no iza sanatria fa mba rehefa misy raha ny tompo zay zany mandeha amin'ireny dia mba mandeha mitory dia mba manazava ihany koa hoe zao no tsara tokony atao na manao délivrance indrindrindrindra andreny toerana ireny na koa raha manaiky le olona mitatandreny atao délivrance dia misy fahombiazana le izy. Hoy isika hoe misy foana ny ady sy ny fifanoherana raha mbola eto an-tany. Ao amin'ny Exodus toko fa 17, Exodus 17:16 milaza an'izao hoe fa hoy izy Jehova niana hoe ny adin'i Jehova amin'ny Amalekita dia tsy hitsahatra hatramin'izay ka hatramin'ny faramandimby. Tsika zany dia misy miady io ireo fanahy ratsy amin'ny rivotra zany dia miady amintsika foana ireo mandra-piavin'i Jesosy Kristy. Nefa inona tokony atao? Nefa tokony misy safidy sika ka tsy ho voasakana ireny fa natoetsaina hijery hoe inona no mety soa aterika ireny eo amin'ny fanompoko ny tompo. Na inona zany fisakasakana nataon'ireo fanahy ratsy ireo ady amin'ny Amalekita ireo zay tandindon'ny devoly sy ny fakapana sy ny firongony rehetra eo amin'ny fiainana, dia tsika mahay misafidy amin'ny mazanak'Andriamanitra tsika anona toe-tsaina hijery hoe inona no mety soa aterika ireny zavatra ireny eo amin'ny fanompoko ny tompo. Fantatsika fa fanjakana roa no mifanohitra eto amin'ity tany ity dia ny fanjakan'ny mazava sy ny fanjakan'ny maizina. Fanjakan'ny mazava mazava ho azy fa Jesosy Kristy no mpanjaka ao ary ny fanjakan'ny maizina dia efatsika fa i Satana no eo. Ary zao tany zao dia zao tany zao tontolo zao dia eo ambany fanjakan'ny maizina satria ny fitany Adama sy Eva noho ny fanaovan'ny Adama sy Eva tsy rambiny zavatra napetraka taminy dia tafiditra le ratsy dia lasan'le fanjakana satria tokony tsika olombelona tokony Adama sy Eva no nampanjaka ny zavatra rehetra na ny biby na ninona dia lasa izy indray lasa le olombelona indray no manompo tapakazo. Mampalahelo anie zany le olombelona indray lasa manompo tapakazo, manao tapakazo ho Andriamanitra na manao voay ho Andriamanitra na manao biby ho Andriamanitra, baobaba ho Andriamanitra, zany no ataon'ireo olona na japonais zany tonga ny filiarany dia milaza hoe io reo baby reo misy fanahy reo. Dia ny sasany ohatra ny any amin'ny karana dia milaza ny omby vavy ao ny fanahy bebe sy ndrazambe indray ao anatin'ireny omby vavy ireny. Mampalahelo anie zany, tena mampalahelo mihitsy. Ka itsika zany na inona zavatra mitranga amin'ny mampanopin'Andriamanitra antsika dia tokony hanana fijery pozitiva foana tsika amin'ny zavatra mikeo na inona zavatra mitranga zany. Osika fanjakana roa no eto amin'ity fanjakana ity dia ny fanjakana mazava sy ny maizina, rokan'ny fanjakana maizina. Rehefa mipoitra amin'ny masoandro dia miala ny maizina. Inona no mahatonga mpino hanana toe-tsaina tsy mahomby dia efa noteneniko teo hoe ny fiheverina fa dia olon-tsotra ohatra ny olombelona rehetra ihany izy ka hiara ny lalam-piainana misy eto amin'izao tontolo izao. Itsika zany mampanompon'Andriamanitra antsika olona efa manana Jesosy olona efa tempol'ny famamasina manana fanjakana tsy azo amporoana dia tsy mitovy amin'ny olon-tsotritsika, tsy mitovy ka na inona problema nitranga dia tsika manana fitaovana hoentintsika mandresy an'izany. Inona koa mahatonga ny mpino hanana toe-tsaina tsy mahomby? Tsy tonga saina izy fa ny fitondran'Andriamanitra azy dia fitondrana hafakely ho amin'ny tsara kokoa hatanteraka ny planin'Andriamanitra ho azy. Tsy tokony ho kivy zany tsika amin'ny zavatra mitranga
fa Andriamanitra manana planina amintsika mahavelona mitanga ireny problème ireny pour nous former fanamboarana antsika ahatonga antsika hiakatra mafimafy ohatra ny tamin'ny andron'ny zanak'Israely ohatrany nazo Andry Mosesy mbaka Andry Arona zany atanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ka na inona mitranga dia ataon'Andriamanitra miara-miasa ho azy foana ny zavatra rehetra. Ao amin'ny Romanina 8:20 araka ny teny ny olana dia fandratsanana na fanadiovana. Rehefa misy olana zany dia na izy io fandratsanana antsika mba hitondra vokatra betsaka kokoa isika, mety mamparary ny ainao zany mizaka an'izany nefa rehefa maritra sy mety amboarina isika dia androso amin'ny dingany ambony kokoa, voninahitra makamy voninahitra. Zany hoe reny ho an'ny mpanompon'Andriamanitra zany na inona zavatra mitranga, na inona problema mitranga zany ho an'ny mpanompon'Andriamanitra mananasa fanimpony dia na inona zavatra mitranga dia tokony fantatra foana fa misy fanamboaran'Andriamanitra reny misy fandratsanany reny misy fanadiovany reny mety mamparary ny aina mihitsy izy mila mizaka an'izany tsika, mila maharitra am'izany am'izany zavatra eny ary mety amboarina mihitsy, tena brisé mihitsy, misy brisement mihitsy tonga amitsika fa mitandrina dia hiakatra amin'ny dingany ambonimbony koa tsika, voninahitra makamy voninahitra. Zay ny programan'Andriamanitra amin'ireny zavatra ireny. Ka mahatonga mipino ny ataontsika tsy mahomby dia ny fiheverana fa ohatra ny olotsotra izy faharoa rehefa misy problema mitranga dia lasa mora kivy izy nefa programa ny tompo ireny manana programa Andriamanitra ho amintsika reny. Safidy ny ananana fijery mahomby. Safidy zany safidintsika anana fijery mahomby zany hoe avoir une pensée positive, c'est un choix, c'est notre choix. Sika ny mahatonga an'io. Rehefa tonga saina isika conscient hoe iza marina isika eo mason'Andriamanitra dia tsy atahotra ny devoly ary matoky fa na inona mitranga dia ho avadika Andriamanitra soa anao foana izany. Izay ilay atao hoe fijery mahomby. Quel que soit le problème, ain'Andriamanitra mampatsimbadika amin'ny foana. Fa itsika mila manana pensée mahomby foana hoe noho ny amin'ny Jesosy tsy maintsy mpandresy manoatra ny mpandresy tsy maintsy mivadika problème io satria izy miasa amin'ny alalako. Fahamarinana. Anankiroa no tokony tsy ho adin'ny zanak'Andriamanitra indrindra ka ny mpanompon'Andriamanitra dia izao ny voalohany. Ilay teny fampanantenan'i Jesosy tamin'izy naniraka ny mpianatra hoe omba anareo mandrakariva aho. Izany hoe tsy amelantsika ho irery mandrakizay izy, ho eo anilantsika foana izy. Zay zany tokony tsy ho adinitsika zay. Mahatonga antsika hanana pensée positive dia zany io tenin'Andriamanitra io. Jesosy milaza hoe za hiaraka aminareo foana. Aniraka za omba anareo foana ao amin'ny Matthieu 20:20 araka ny teny Matthieu 28:20 izy hoe ino iza momba anareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Donc Jésus est toujours avec nous. Jesosy miaraka amintsika foana. Zay ao an-tsaintsika foana zay dia mandresy foana tsika. Lehibe na important eo anatrehan'Andriamanitra isika. Ianao mpanompon'Andriamanitra io. Satria zavatra mitranga na dia volondonao azy dia voaisany avokoa. Matthieu 10:30. Lehibe tika important eo anatrehany. Mato antsika izy. Ny fidintsika tany am-poka dia efa ny fidiny anao ny asany, izy ary mindeha anao ny asany, tsika ny fidiny. Dia tsy hanary antsika zany mihitsy Jesosy. Donc mila manana pensée positive foana tsika, quel que soit le problème. Faharoa, sarobidy précieux. Nous sommes précieux devant Jésus. Sarobidy eo imasony ianao ka arovany toy ny andrak'Andriamasina. Ahoana moa ny tena?
fa zay mikasika anareo dia mikasika ny Andrak'Andriamasoko. Zakaria 2:2-2. Raha mikasikasika anao dia vola. Na inona problema na olombelona mikasikasika anao dia mikasikasika ny Andrak'Andriamasina Andriamanitra izy. Ahita ny lozana izy. Azo koa miteny amin'ny Isaia 27:3 hoe isaky ny indray mpimaso no andemako azy, fa andreo misy manimba azy na andro na alina dia miaro azy. Hitanao zany? Tsy misy olona mampahorina manendy na manisy ratsy anao ka ho afa-maina. Salamo 105:4-10. Salamo 5:5-5:10. Zay zany zavatra voalohany. Lehibe anao eo mason'i Jesosy, sarobidy anao eo masony. Tsy misy olona mampahorina manendy na manisy ratsy anao ka ho afa-maina. Tadidio zany raha lasana bary. Niza mikasika anao mpanompon'Andriamanitra amin'ny ratsy tsy ho afa-maina zany mihitsy izy. Satria anao lehibe sady sarobidy, manana mpiaro ianao. Ary manana, satria zanak'Andriamanitra ianao, mpanompon'Andriamanitra ianao, miara-mila an'Andriamanitra ianao. Faharoa, manana fahavalo isika ianao zay mitady andava anao mandrakariva. Satana io zany, ny devoly io zany sy ny demony. Afangaron'ny olona ny devoly sy ny demony. Ny devoly dia iray ihany. Satana ilay menarana hena, devoly zay filazany. Fa reo anjely miaraka aminy demony. Afangaron'ny olona zay. Fa devoly iray ihany, fa ny demony ireo anjely lavo miaraka taminy. Ozy amin'ny faharoa zany dia manana fahavalo ianao zay mitady andava anao mandrakariva, kanefa manoatra noho ny mpandresy ianao, fa ilay ao anatinao dia lehibe noho izy. Le ao anatinao zany lehibe noho izy, lehibe n'ireo devoly, ireo demony reo. Tenin'Andriamanitra amin'ny Petera 1:5-5 manao hoe miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha toy ny liona mirina mitady zay arampany. Raha lasana bavy, ny fahafantaranao fa iza marina moa ianao, ny identiténao zany. Inona no anjara asa ampanaoviny tompo anao dia hanampy anao be anao hanana fijery mahomby. Fantary zany fa ianao zanak'Andriamanitra, manana fahefana feno miaraka aminao foana Andriamanitra, ary miaro anao foana izy. Dikan'izany tokony hanana pensée positive foansika, na quel que soit le problème, na inona problème zany manana pensée positive, fa le ao anatinao dia lehibe lavitra noho ny andrinan'izao tontolo izao. Amen. Ohatra Jesosy, fantany planin'Andriamanitra ray ny amiraka izay hampanoviny azy, ary sananambara tamin'ny mponony izany izy nanolona amin'ny mpanohitra. Izao no teniny, ny fanahin'i Jehova no ato amiko izy. Ao amin'ny Luka 4:4-5 dizy hoe ny fanahin'i Jehova no ato amiko, satria nanositra ahy hitoro teny somafaly amin'ny malahelo izy, naniraka ahy hitoro fandefasana amin'ny mpifabotra izy, sy amin'ny fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay ampahoriana. Isaia 7:7-5. Ary ankaiky nosy Jehova izay namorona ahy hatrany am-boaka, mpanompony, ampodiana ny Jakoba ao amin'indray ny amorinan'ny Israely ao aminy. Fa mahazo voninahitra eo mason'i Jehova, ary Andriamanitro no heriko. Zay niotra teo amin'ny Jesosy. Samy manambady izy fa Andriamanitra zanak'Andriamanitra. Zay nahatonga Jesosy tsy hany, satria ny saizy nanambady. Jona 4:7-8. Jiotry namaly azy hoe tsy asa tsara no hitorana hivato anao, fa fitenenan-dratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao Andriamanitra. Blasphemie izy. Ary Jesosy namaly azy hoe tsy voasoratra amin'ny lalànareo va hoe hoy izaho Andriamanitra ianareo. Salamo 82:20-21. Raha izay nampanaoviny izany tenin'Andriamanitra izany no natao hoe Andriamanitra, averiko Salamo 82.
raha ireny izay anaovany raha ireny zay nanaovany izany tenin'Andriamanitra zany no natao hoe Andriamanitra petita ary nisoratra masina tsy azo foanana moa zay noasin'ny ray ka nirahana am'izao tontolo zao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao satria zaho zanak'Andriamanitra aho. Jesosy de sananambaran'izany ary tsika koa de voalaza amin'ny baiboly mpanompon'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra efa nivoafoa amin'ny Salamy 82 mba Andriamanitra koa natao hoe Andriamanitra zay anaovany ireny tenin'Andriamanitra zany natao hoe Andriamanitra mba Andriamanitra koa tsy zakan'ny olombelona zany tsy zakan'ny olombelona izy Andriamanitra ianao Andriamanitra koa ianao petita satria manana ny natiorn'Andriamanitra zay nateraka olombelona de olombelona zay nateraky ny omby de omby zay nateraky ny Andriamanitra de Andriamanitra ianao zany rehefa nateraky indray de manana ny natiorn'Andriamanitra de Andriamanitra koa ianao fa tsy hoentina mirere akory zany fa hoentina anatrehana ny olana anatrehana ny fahavary. Tokony fantatra tsara zany Jesosy nilaza ho izy Andriamanitra izy nanambara izy fa Andriamanitra sy zanak'Andriamanitra. Ahoanandreo izy zaho izy efa nisy talohany Abrahama zao natoko fahavalana dimy fahavalana dimampolo Jesosy taminy lazaiko aminareo marina tokoa fony tsy mbola ary Abrahama dia izy aho tezitra mihitsy ny olona tamin'io andeha zay andeha hitorapato azy fa navoakan'Andriamanitra tamin'ny fomba tsy takatry izany atao Jesosy nambara ny antony niaviany eto an-tany ary sa izy nanambara izany zao natoko fahavalana ambin'ny folo andiny fahaenina amby telopolo Jesosy namaly hoe ny fanjakako tsy avy am'izao tontolo zao fa raha mba avy am'izao tontolo zao ny fanjakako de ho niady ny mpanomboko mba tsy ho voatolotra amin'ny aho nefa ankehitriny tsy avy am'izany fanjakako ary ho plato taminy mpanjaka ary va ianao Jesosy nanao hoe voalazanao fa mpanjakako ary zany no naterahako ary zao no niaviko am'izao tontolo zao de ny anambara marina izay rehetra avy amin'ny marina de mihaino feoko araka zany de afantaro marina tokoa izy moa ianao sy niraka nampanaovina anao ary sahi manambara izany eo anatrehan'ny fahavary tsika zany raha lasa nabavy mpanompon'Andriamanitra na pastera ianao na evangelistra ianao na mpanao na inona zany ka manana asa fanompona ianao zanak'Andriamanitra de fantaro eo izy ianao izy aleo anatinao izy ianao inona niraka nampanaovina anao ataovy zany eo anatrehan'ny devoly eo anatrehan'ny fahavary. Ny mpanompon'Andriamanitra mahalala tsara izy moa izy no afaka anafaka ny olona eo amin'ny fanagejana sy ny tahotra averiko ny mpanompon'Andriamanitra mahalala tsara izy moa izy zany hoe mahalala tsara ny tenany no afaka anafaka ny olona eo amin'ny fanagejana sy ny tahotra araky ny tenin'Andriamanitra hoe ny mpiasa tany izay misasatra no tokony voalohany andray ny vokatra Timoty faharoa toko faharoa andiny fahaenina ny mpiasa tany izy izay misasatra no tokony voalohany andray ny vokatra. Fanontaniana ahoana tsara moa ny maha izy ianao inona zany ny identité ianao io ianao mpanompon'Andriamanitra io eo mba ahafana manana ao anatin'le pensée positive foana zany tsika hoe manana fijery mahomby na inona zavatra mitranga na inona problème efa nisy ianao teo mason'ny tompo talohany daty naterahanao teto an-tany tokony fantatra zany efa nisy ianao teo mason'ny tompo matonao voafidy lasa mpanompon'Andriamanitra de efa nisy zany ianao salamo 139:14 zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy hideranao fa matahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao magaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko marimarina izany ny tenako tsy miafina taminao fonona tao amin'ny miafinao ka noforoninao ihendrika tany ambanin'ny tany ny masonao efa nahita aho na de fonimbola tsy ary fady aza aho voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa
ny andro voatendry fontsy mbola nisy na de iray akory azy. Enao zany de olom-baovao, atao amin'ny teny frantsay hoe nouvelle créature, ao amin'ny Kristy ianao. Ny fanahinao dia nateraky ny ray. Toy ny namoronan'Andriamanitra tamin'ny voalohany tany sy ny lanitra no namoronana ny fanahinao izay maty, tsy nisy aina fa izay. Naterany ao amin'ny fanjakany, naterany ho zanany mitovy amin'ny Jesosy ianao manana ny natiora. Ka maninona ianao no tokony matahotra efa tany identité-nao toeriny ny problema poteo amin'ny anaran'i Jesosy. Petera faharoa toko voalohany andiny fahefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zany no nanotanterahanay amintsika, nantanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomba n'Andriamanitra amin'izany ianareo. Rehefa avy nandositra ny fahalotona izay amin'izao tontolo izao noho ny filany. Romanina toko fahavalo andiny sivy amby roapolo. Satria izay fantany raha teo no nitendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy. Jesosy no matoa ary tsika zanany mpiara-mandova. Ianao zany na isika efa notendreny sy nofidiny hanao asa fanompona, ianao fontsy mbola teraka akory. Jeremia toko voalohany andiny fadimy, ato ny fony anao tsy mbola noforontsy tany an-kibo no efa fantatro, ary ato ny fony anao tsy mbola teraka no efa no masignitro sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena. Raha lasa nabavy, raha mba fantatrao, raha fantatritsika ny identité-ntsika hoe izy moa tsika efa nateraky ny raha io. Efa niforonina, mbola tsisy akory de efa niforonina ao anatin'ny boky tsika. Efa notendrena ho zanak'Andriamanitra tsika. Efa nomenantsika ny zavatra rehetra. Dikan'izany tokony hanana saina ny identité-ntsika zany de zao, olom-baovao tsika. Tokony tsy olona efa nifidintsika tany am-boaka ary mbola tsy teraka akory ary ianao de efa fantatra ny asa fanompona. Nofidina ianao lasa mety pasteur, évangéliste, intercesseuse, diakona. Manana tompo manana ny safidy, tsy ny olona rehetra ho pasteur daholo, tsy ny olona rehetra fa manana programme amin'ny tompo ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny tsika no vato velona fa Kristy no vato fehizoro. Ary mbola eto ny fiangonana de eo ny fanahy masina de tsy afaka mavity inona mihitsy le ratsy. Ny fifandraisan'ny toe-tsaina mahomby sy ny teny alokon'ny vava. Fifandraisan'ny toe-tsaina mahomby, pensée positive, sy ny teny alokon'ny vava. O Jesosy, ny haben'ny am-po alokon'ny vava. Raha manana toe-tsaina tsy mahomby ianao dia moka ny tahirinao amin'ny fiteninao. Anao parola negativa zany ianao, ohatra hoe tsy vitako io reraka tsy hita vola anaovana an'izany nefa anao tokony hiteny hoe mahay ny zavatra rehetra, mahery amin'ilay mpampahery ahy. Dikan'izany zany raha te hanana pozitiva zany ianao de oka mihitsy izay ao be ao am-ponao no tokony alokan'ny vavanao, de tokony hifady zany tsy hiteny zavatra negatif ianao. Ozy ny tenin'Andriamanitra ao Matteo 12:34, toko faharoa ambin'ny folo andiny fahaefatra amby telopolo. Ry taranaky ny menarahana ataonareo izay ratsy fanahy, ahoana no fahay miteny zavatra tsara, fa avy amin'ny habeny eo am-po no hitenenany vava. Ny rakitra tsara no amahan'ny olona tsara fanahy, zavatra tsara, ary ny rakitra ratsy kosa no amoahan'ny olona ratsy fanahy, zavatra ratsy. Hitanao zany misy fifandraisany toe-tsaina mahomby sy ny teny alokon'ny vava. Mila manapa-kevitra ny jery ny lafiny zavatra ary fiteny mahomby isika.
mila manapa-kevitra, mijery ny lafitsaran-javatra ary teny fiteny mahomby. Ny mpanompon'Andriamanitra dia tokony anana fomba fijery mahomby hatrany, pensée positive, sy teny mahomby, parole positive. Manana fofalifaly mandrakariva, vokatry ny fatokena sy ny finoanan'Andriamanitra izany. Mitondra fiadanana, fanefitry ny fahakiviana, alefa ny devoly sy ny depression, ny fo falifaly. Ny fo falifaly zany dia mitondra fiadanana, fanefitry ny fahakiviana, alefa ny devoly sy ny depression. Tenin'Andriamanitra milaza amin'ny Filipiana 4:4 mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izaho indray mifalia. Tsika zany dia mila mifaly foana e. Quel que soit le problème, mifaly foantsika. Manarak'izay, mahazo milaza teny mahomby manoloana ny zava-tsarotra. Mahazo milaza teny mahomby manoloana ny zava-tsarotro ny vahaolana no arangaranga manoloana ny olana. Mahazo milaza teny mahomby manoloana ny zava-tsarotro ny vahaolana, ny vahaolana no arangaranga manoloana ny olana. Ohatra hoe marary io hoe, tsy maintsy sitrana eo. Voagetry io hoe, tsy maintsy afaka io. Amin'ny anaran'i Jesosy. Joël 4:7 milaza an'izao amin'ny anaran'i Jesosy. Feo sabatra ny fangadinareo, ary olefina ny antsinareo faneteza-boloboka. Aoka izay kelikely ihany hika hoe mahery aho. Tsy zay ve le voalaza misy teny hoe izay marary teny hoe sitrana, izay manty teny hoe manan-karena. Tsy zay izy. Alleluia. Dia zao, mamangy ve ny tahotra, Josua 1:5. Tsy efa nandidy anao va? Ny anaran'i Jesosy. Ko maireza sy matanja, aza matahotra na mivadi-poa, fa momba anao Jehovahandriamanitra ao amin'izay rehetra alenao. Manoloana ny fampioroana dia ambarao. Hébreu 12. Maheno ve nareo tompo? Maheno nareo, mbola maheno? Eny ary. Manoloana ny fampioroana zany dia zao ambarantsika Hébreu 12:20. Koa satria mandray fanjakana tsy azo ampiroroana isika, très important be io a, dia aoka isika anana fahasoavana hoentintsika manao zay fanompona sitrak'Andriamanitra amin'ny fanafana sy ny amin'ny fanajana sy ny amin'ny fahatahorana. Na koa hoe anana fanahy misaotra. Koa satria mandray fanjakana tsy azo ampiroroana isika, dia aoka isika anana fahasoavana, na hoe anana fanahy misaotra, hoentintsika manao izay fanompona sitrak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fahatahorana. Tsy izay tsapa eo amin'ny fihetseham-po no ambara. Tsy izay tsapa eo amin'ny fihetseham-po no ambara, fa sika dia manana tenin'Andriamanitra manoro lalana amin'izay tokony atao. Romanina 12:12 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miovà amin'ny fanavoazana ny saina, amataranareo ny sitrapon'ny Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrana no marina. Aoko feno fankasitrana ny amin'ny soa rehetra efa nataon'Andriamanitra. Aoko feno fankasitrana ny amin'ny soa rehetra efa nataon'Andriamanitra sy izay fitariana hatramin'izay. Izay fitariana hatramin'izay. Oka zany tsika ho feno fankasitrana ny amin'ny soa rehetra efa nataon'Andriamanitra izay ny fitariana atsika hatramin'izay. Matetika ny olana miseho androany no anrangaranga amin'ny devoly asiany lopongeza be mihitsy, ka iny no banjimin'ny olona fa tsy mahandry ny fitatana amin'ny tompo hatramin'ny farany, ary miafara amin'ny fimonomonona izany.
Matetika dia zany mihitsy ny zavatra miseho maika loatra tsika tsy maritra tiantsika hivahiny eo daholo ny problema rehetrarehetra ka re zay hoe zavatra inona tsony zany no anamboarina antsika re zany tsy afaka raha tsy misedra olantsika tsy afaka misondra tsy maintsy misy ny entraînement vao lasa lavitra tsika matetika ny olona misoandro any no arangaranga midevo ka iny no banjin'ny olona fa tsy mandry na ny fitantanan'ny tompo hatramin'ny farany ary mifara amin'ny finomonona. Jeremia 9:20 milaza an'izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izaho malala ny hevitra hiverako anareo Jehovah dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Halleluia. Manaraka, aleo mangina toy izay miteniteny foana. Aleo mangina toy izay miteniteny foana fa mamandrika sy miazona ny teny tsy mahomby. Ny teny tsy mahomby zany dia mamandrika sy miazona anao parole négatif. Ohabolona 4:2 ka hatramin'ny 7 manao an'izao. Koa voafandritry ny teny naloko ny vavanao ianao sady voasirinitry ny teny naloko ny vavanao. Dia izao no ataovy anaka ka afono tenanao satria efa mbe eo an-tanan'ny namanao ianao. Andeha mihohoka sy mifonamina amin'ny namanao. Aza vela atory akory ny masinao ary aza vela londolondo ny odi-masinao. Afono tenanao toy ny gazela miala amin'izay miazona azy ary toy ny vorokely miala amin'ny tanan'ny mpamandrika. Ten'Andriamanitra zany dia milaza aleo mangina toy izay miteniteny foana fa mamandritra sy miazona ny teny tsy mahomby. Ny teny parole négatif ataontsika zany dia mamandritra sy miazona antsika. Ory ty vao nivoaka ny Egypta ny zanak'Israely dia monomonona nefa vao avy nahita fagaga nisokatra ny ranomasina mena. Nahita fagaga ny tsy takatry ny saina ane zany nefa dia avy eo dia monomonona. Nomeritiko 1:4. Ary niala tao tendrombohitry ora izy ka nahazo lalana makany amin'ny ranomasina mena andidina ny tany Edom. Dia kivy ny fanahin'ny olona noho ny lalana. Ary ny tena metsina ny Andriamanitra sy misesy ny olona ka nanao hoe nahoana no nentinao niaka avy tany Egypta amin'ny lalan'ny mpisapy tany izay ho fatetehan'hevitra fa tsy misy mofo na rano aty ary mamonamonana ny fananay toy ny mofomofo foana itony. Ary Jehova dia nampandeha ny menaran'afo teo amin'ny olona ka nanaikitra ny olona ireny dia nafatosana be ny olona Israely. Hitantsika zany fa ny fimonomononana matesina an'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra zany tokony tsy monomonona satria madama tsy maintsy mandalo amin'itsika tsy maintsy hoentintsika io lalana io zay tsika vao tonga ny Kanana zany. Donc esory ny parole négatif rehetra sy ny pensée négatif fa ianao zanak'Andriamanitra manana fanamasina ianao ao anatinao. Lasa tonga moa ny Zakaria noho ny tsy finoany sy ny teny tsy mahomby nolazainy tamin'ilay anjely. Zay ny vokany zany. Zay koa ny vokany ny nahazo ny zanaky ny Israely tany Egypte. Luka 18:20 verset 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Zakaria tamin'ilay anjely, inona no ahafantarako izany fa izaho efa antitra ary efa antitra koa ny vadiko. Ary ilay anjely nanao ka nanao taminy hoe izaho no Gabriel izay mitsangana eo anatren'Andriamanitra ary ny raha ny teny aminao ka ilaza aminao izany teny mahafaly izany. Koa indro mony ianao ka tsy hay miteny mandra-pahatonga ny andro isondrany zavatra izany ho valiny tsy finono ny teniko. Izay ho tanteraka amin'ny fotoana. Io zany dia tamin'ny nanaterahany Jaona mpanao batisa. Zay ny vokany, tsy mino
dia miteniteny foana. Inona koa ny vokatra izay, tsy niditra tany Kanana i Arona sy Mosesy, tena grave, tsy niditra tany Kanana i Arona sy Mosesy no ny fahatezerany ka nanjary sasa foana ny Obava. Nomeretiko 20:10. Dia novorian'ny Mosesy Arona teo anoloan'ny vatolampy ny fiangonana, ka dia hoy izy, mianoro mpiodina, moa amin'ity vatolampy ity va no ampivoahanay rano ho anareo. Jereo izy zany tena. Jehovah ny milaza hoe Jehovah no mampivoaka rano. Izy ngary ny teny hoe mianoro mpiodina, naka ny toerin'Andriamanitra ny zany. Ary Jehovah ny teny tamin'ny Mosesy Arona hoe satria tsy nino ahy ianareo masina eo mason'ny zanak'Israely, dia tsy hitondra izao fiangonana izao ho any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Ka manana pensée tandremo fiteny avoaka, raha zanak'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, efa nateraka indray manana fisainana mahomby foana, satria tsy dia manana fanamaso no anatintsika, itsika dia efa araka le teny teo, efa voafidy hatrany am-boalohanytsika, dikan'izany mila mitandrina, dia ny tenin'Andriamanitra foana ny tena bakoina, ho famitena conclusion. Ny mpanompon'Andriamanitra dia tokony hanapa-kevitra ilaza teny mahomby hatrany, parole positive. Toujours parole positive. Mitandrina izay lazainy vava, satria izay lazainy vava dia mitondra fisainana na fahafatesana ho an'ny tenany, soandro hoe izay miaino azy. Amin'ny anarany sosy reto misy teny maromaro, verset maromaro, Obolona 12:20. Misy mandefa lela teny tsy tsaroana ka tonga toy ny fanindrony sabatra, fa ny lela marina dia fanasitranana kosa. Obolona 20:20. Ny mahafaty sy mahavelona samy miaino lela, koa izay manarana azy dia inona ny vokany. Efesianina 4:7. Aoka tsy alokon'ny vavanareo izay teny maloto, amin'ny teny frantsay hoe parole blessante ou mauvaise, fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony hanaovana mba hahazahoan'ny miaino fahasoavana. Matthieu 22:1-7. Ary namizaiko aminareo fa hampamoahana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony. Raha lasana bavy, izay ny fampianarana mikasika ny parole pensée positive ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, ny tokony toetra fototra anan'ny olona manana asa-panompona, toetsaina mahomby, pensée positive. Miala tsiny tamin'le nisy jiro tapaka taty aminay, nisy zavatra sy dia netika nefa vita sy mahatsara ihany le fampianarana. Raha misy fanontaniana tompoko dia afaka mamaly nareo, satria mbola tsy amin'ny folo zao fa amin'ny folo latsaka fefany, latsaka 4:20 minitra zao. Zay ny fampianarana androany indray tompoko, ny manaraka angamba mety farany dia mikasina teo hoe ny fanetretena. Mbola avy ianareo tompoko? Mbola mandrevy ianareo? Eny tompoko, izay no zany ka iza no manana fanontaniana, mbola manana 10 minitra mahery ako. Miala tsiny tamin'le teo fa tsy niakina taminay mandizy rehefa fitinina zany zay zavatra rehetra izay dia zao hoe rehefa fitinitsika izay tsika zanak'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra manasa mpanompona indrindra, ninona zavatra mitranga aza adino ny hita ampitenao hoe iza mo ianao. Ianao dia sady zanak'Andriamanitra no Andriamanitra koa, tsy zakan'ny olona ny ianao atao hoe Andriamanitra. Ianao ilay tsy Andriamanitra grand-ta fa Andriamanitra petit-ta, satria manana ny natiora an'Andriamanitra ianao.
marina rehefa tonga Jesosy zay vao tonga mifahatanterahitsika hitovy aminy fa izao tsika de efa manana ny zavatra tsika fa ity nofo ty fotsiny iny mbola miboloky amintsika ka dikan'izany zany tandremy mihitsy zay avoaka ny vavy zay ao anatin'ny fonao ihany ianao no avoakanao donc toujours avoir une pensée positive quel que soit le problème mpandresy ianao manoatra no mpandresinao satria le ao anatinao izy anao le ao anatinao mpanjina izy io fanamasina ao anatinao ka izy anao atotra ny fanamasina izy anao atotra ny Jesosy izy anao atotra n'Andriamanitra ozy Jesosy izasiny ray ozy de olona ao anaminy olona mipetraka fanamasina mitondra antsika ka izy anao atotra ny fanamasina re olona be de be ny problème raha mitendriko manokana aloha de rehefa tsy manana question mipetraka de za mijory hoe mandalo fisedrana eto amin'ity Madagasikara tanànarivo ty fa nandrano ary tena problème be eto aminay fa tena hoe mitsifisina mihitsy matoko foana Jesosy ianao no tena hoe aza manana am'izay sotronana am'izay hoanina am'izay hotafiana fakatsao no fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarininy anampinareo zany fa zany de katsahatsytymany fa lasa manao ny asan'Andriamanitra foana fa misy fahagagana foana isan'andro misy fanampiana tsy takatry ny saina aveza avary de misy foana tanteraka foana ny tenin'Andriamanitra donc le tenin'Andriamanitra foana no tazomina tsara de aletika ao anatin'ny fo quel que soit le problème tonga de raisina ny tenin'Andriamanitra raha tsy tadidiny vakina le baiboly mandalika de mivavaka eo de raisina miakatra be le maolala miakatra be le finoana avy hatrany ka izay ka tsy fantako izy manana teny na fitsikerahana na inona azo atao daholo anie zany za mazaka fitsikerana maheno ve paster eny tompoko tahiny Jesosy de misaotra betsaka amin'ny fampianarana mahafinaritra be fanontaniana kely hoe mba manana astuce indray ve ianao atoranay hoe rehefa le malahelo na tezitra iny de ahoana ny atao mba tsy hitenena teny negatif makasitraka malahelo ahoana moa le malahelo ninona ohatra hoe misy zavatra mahablesse na misy zavatra ohatrany hoe tsy zaka ny tranga de te hitroatra de na rehefa tezitra hoe rehefa misy émotion forte zany de te hitroatra te hiteny de ahoana ny misy astuce indray ve ahoana ny mba tsy hitenena teny negatif amin'ireny fotoana hoe émotion forte reny tanao raha vao mifolo ianao vao mifolo vao maraina mihitsy de atoloireny tompo daholo meo an Jesosy daholo Jesosy ty nifoko ianao zany efa fantatro ny tenanao za Jesosy za mora mitroatra za Jesosy ohatran'izao de ametrao tanana fonao de délivreo io mora sosotro za koa ohatran'izany satria za koa nitratran'izany fa tsapako hoe ohatran'izay de délivreko mifoky isaka maraina de mangataka foana tompo meo fofeny fitiavana ako tena meo fofeny fitiavana tompo satria nytena hoe tiavatra amin'ny fahavalinao ka mahatonga blessé mahatsiary blessé satria nisy olona mety vadinao ino de mavanonao de zao valy fitiavana foana atao fiti azy a Jesosy tsy vitanao re rainao re tsy vitanao zany fa mangatana fanamasina zay foana angatana fanamasina pio tsy vitako fanamasina foana atsony izy no anolotsaina hoe zao atao faharoa zany de zao hoe angatao le fitiavana ina moa vokatry ny fanamasina ny fitiavana de angatao feno fitiavana anao vao maraina misy de omeo azy daholo ny retraretra de inona problème mitranga de zao de teneny hoe asifefy molotry mivavaka mba tsy teniteny foana na koa ianao tsy mamaly rehefa ohatrandreny de tsy mamaly ihany koa ampianarina mba tsy hamaly ny tena tsara ny fanamasina atsona inona mitolotsaina omenao ahy hoe de tenin'Andriamanitra io de ianao foana mahatsiaro hoe zany zanak'Andriamanitra zany tsy le olona teo ambitsony fa ianao koa mila midélivrer amin'ny tenanao manaova auto-délivrance za de manao an'izany foana miala mianary Jesosy ty fora tsy mahay antiry mitady anana marina foana tsy hoe ianao koa ry diso fa tsy manana fanetretena de teo ny tsy fahaizana fanetretena teo io fa zay manetry tena ihany no asandratra miteny ratsy anao izy de misaora azy ay ve hoe misaotra mitahiny Jesosy ianao fa manisy mametraka vainafy eo ampondrony ianao hoe zany no pazy de izy indray misaotra ary izy mitsodrano hoe tahiny Jesosy ianao de tsy matory iny olona iny tratran'iny zavatra iny fa afo ambony lohany iny
dikan'izany voalohany indrindra aloha vavahady tsara vao mifoha vao maraina mihitsy hoe toute la journée confieko aminao Jesosy toute la journée androany fantako saiko ny fanahiko ameo fomba vao ameo ely ahako afahako manotra ny zavatra ratsy rehetra akombony febo ny lelako asy febo molotra vavako izy Davida mba tsy amitako eny an-tranonao tytsokeliko ty io kely iny io fo kely ohatrany amin'ny samby io mididy ano ty atotranao io foko io de ianao mitena ory foky ianao ianao indraindray mbola mitotry ianao mbola tezitra de zao raha zany de toeriko ianao poteko ny asan'ny filany nofotreto anatin'ny foko poteko amin'ny anaran'i Jesosy raha vaky Jesosy magataka ny ranao ny adiny foko de fanamasina vianao fanamasina milanao amboary mihitsy fo ataovy manana fotaka amin'ny fon'i Jesosy manana teo-panahy toe-tsaina tahaka an'i Jesosy guide eo fanamasina le tena mantio ataovy manana pensée positif de aza vela miteniteny foana hitanao le teniny le ohatran'le obolana be dehibe teo zay teny zay ataonao de hitanao tsara fa rehefa hitanao de manova ohatra délivrance foana za aloha de zany nataoko indray io mandeha de rehefa hitan'ny tompona de afaka io tsy hitakatry ny sainao koa atao afaka atao tsy mitroatra tsony fangatao foana le izy de isan'andro atao ametro tanana foana ny fo de enao fo okanao tian'olo le fanamasina feno fitiavany foko ho tian'ny atao trano ho tian'ny vady aman-janaka ho tian'ny aiza misy ady feno fitiavana foana ny foko Jesosy ny tsy mba namariny mihitsy nanotany ary izy tsy mba namariny mihitsy Jesosy de ohatran'izay ko hoe tsika manana Jesosy tsika manana tenin'Andriamanitra asa loatra ka navaly anao na tsy navaly anao Bien, misaotra betsaka pasteur. Merci beaucoup. Yo de rien. Allez, sois courage. Mahery tsika amin'ny tompo. Zay mbola misy io mbola manana Natao fanontanianao fiadanan'ny tompo amin'ny tsiratsiray avy rahapatsika na Jesosy Kristy ny tena vavy mimina saika mba anontany kely passer am'le verset namenao am'le hoe mola mahomby mila mana fiteny mahomby amin'ny ohabolana voalohany tsy voaraiky le verset 18 faharoan'izay ohabolana 18 11 fa talohany misy ohabolana anankiray fa tsy voaraiky le izy azafady tompoko razo averina azafady am'le ohabolana 12 misy mandefa lela teny tsy tsarona ka toy ny fanindro ny sabatra mandefa teny tsy tsarona ka tonga ny fanindro ny sabatra fa ny lelany marina de fanasitranana kosa misy olona zany teniteny foana mandefa teny tsy tsarona tsy voakontrôle ny tenany ny teny avokany de lasa manindrona tahaka ny sabatra ho an'ny hafa le izy fa ny lelany marina dia fanasitranana kosa ohabolana 12-18 misy anankiray ohabolana 12-21 de milaza hoe ny mahafaty sy ny mahavelona samy hainy lela koa izay manarana azy de hinana ny vokany vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produit ohabolana 18-21 zay dia ao amin'ny Efesiana 4:7-8 aoka tsy alokan'ny vavanareo izay teny maloto na parole blessante ou mauvaise fa zay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony hanaovana no hahazon'ny miaino fahasoavana ary Matthieu 12:36 ary lazaiko aminareo fa hampamoana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony asa raha nafaponao na tsy nafaponao le teo makasitraka tompoko teny Jesosy pasteur voaray daholo eny tompoko mbola manana 4 minitra raha mbola misy tompoko amin'ny sabotsy tika hiditra am'le atao hoe fanetrehetena angamba de zay de tapitra ny koriko de ataony examen de mbola angataka amin'ny fanamasina hoe ahoana moa nanaovana an'le izy za tsy manana ordinateur anaovana an'le izy fa ngamba alefa te amin'ny pasteur le izy hoe zao ny question de omeko amin'ny herinandro hoe le izy pasteur nanome 10 nanome question 10 izy
dia za me question tsirairy amin'ny anazy moa zany dia tokana ihany mena mikasika ny délivrance. Dia za mbola tsy fantako fa mbola nakataka ny fanahy masina inona zany nomeko anareo mba ahafahanareo misoutenir tsara an'izay zavatra izay. Dia angamba alefa ty amin'ny pasteur ny aminareo ny fariny izy ty aminareo. Roa minitra sisa mbola misy afaka miteny eo. Mbola hiteny anarana. Alefasa. Roa minitra sisa. Metraka fanontaniana fa akasitraka pasteur ny amin'ny fampianarana, akasitraka indrindra tany Jesosy manokana ianao sy ny ankonanao. Amen, misaotra be deaibe. Dia ianao koa ianareo rehetra eo mihina fa ho ampiasain'ny tompo satria matony ianareo nanaiky, matony nareo tonga dia nanana voalohany aloha zany nareo nanana safidy nianatra zavatra ngezabe. Matonareo mandany vola, mandany fotoana dia zao tsy very maina ny volanareo reny fa hoentinareo eo amin'ny asa fanompoana ahafahanareo amin'ny expérience be deaibe efa nananareo miampy an'izay mba nomeny teny na dia kely fotsiny ary dia ahatonga anareo kosa ho ampiasain'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry aza adino efa akaiky ho avy Jesosy. Il faut prêcher l'évangile. Il faut prêcher l'évangile amin'ny ankonana, amin'ny alalan'ny Facebook, amin'ny alalan'ny telefona, amin'ny fianakaviana efa tena akaiky kely mihitsy. Donc reny olona tointsika filazantsara reny no sady boninahitrintsika ary ahafaly an'i Jesosy zany. Ka dia ny zavatra fantako miainga eto Madagasikara zany le farany niakatra zao miainga eto Madagasikara izy dia avy eto Madagasikara misy pasteur efa nividian'Andriamanitra anakatra zay no mampibebaka ny tany rehetra ary miala eto Madagasikara io zavatra efa manomboka izy io fa efa manomboka eto Madagasikara mitatra loha izy dia mahazo andreo nosy ireo dia azo any Afrika dia azo efa manomboka. Donc tsika zany ianareo malagasy rehetra any misy any nareo koa dia ara-paharitaka angany zany atin'Andriamanitra zany filazantsara zany amreo tsy mino, amreo mbola voafatotra. Ny anjarantsika tsy mitsara, ny anjarantsika mitondra bavaka manapotika ny asan'ny devoly amin'ny alalan'ny vavaka distance, amin'ny alalan'ny vavaka fifadikanana. Nisy moa teto zao omaly anapiko ilay olona tamin'ny pasteur teo nisy raha matombotsina be zay kibony botsina be mihitsy kibony ohatra bevoka nefa tsy bevoka fa izy io zany nandeha tany amin'ny pomasy tany izy io dia nefa izy io tefa niako nanolo tena ho an'ny nanolo tena an'i Jesosy dia noentina teto aminay teto omaly dia délivrena dia tsy mety mivoaka dia gaga zay hoe c'est pas possible nasina mifony izy nasina naniny izy fa rehefa tena jerena misy zavatra nafenina satria ny ten'Andriamanitra hoe misy ten'Andriamanitra ohatra zao amin'ny délivrance hoe misy ten'Andriamanitra milaza hoe misy teo hoe Andriamanitra izy tsy mijery nisy teo hoe raha mbola misy eloka zany afeninao dia tsy azo famindram-po ianao, tsy azo famindram-po ianao raha mbola misy fahotana afeninao. Fa rehefa tratra le ramatoa, tratra le devoly hainao kay tany amin'ny vehivavy hafa indray izy nampandroana dia nampisotroana zavatra. Eto Madagasikara moa tena mampalahelo any ambanivohitra molo miniminy foana ny olona ty dia mampalahelo. Ny any ambanivohitra any olona mora tena mampalahelo mihitsy, tena miniminy foana mora andany olo makary tsy misy mahay olona efa mivavaka atao amin'ny Jesosy dia mbola lasa indray misy anakely mbola tsy afaka kity dia lasa indray mbola nampandroana taria dia vao maitra tsy afaka izy. Ka izay no ataoko hoe mila mivavaka any Madagasikara tsika raha mbola mahatsara tena malagasy ianao mila mivavaka any Madagasikara, mila mivavaka any Israel. Tonono ny fiadanana ho any Jerosalema isan'andro isan'andro dia ho tonga amina koa ny fiadanana. Zay izy ary efa mifolo zao, mifolo sy dimy zao dia misaotra antsika rehetra, misaotra an'Andriamanitra tonga zay faible ny bateria fa mbola andravita dia makasitraka misaotra indrindra tompo ho tahiny Jesosy daholo tsika dia amin'ny farantsika zany isan'ilay atao hoe fa amin'ny sabotsy farany zany dia le hoe ny fanetitetena l'humilité dia amin'izay koa no miatraka ny fanontaniana zay hoentina amin'ny examen. Misaotra pasteur Mario Mivady, misaotra antsika rehetra
dia mirary semaine bénie, semaine herinandro sambatra, fandresena ho anareo tsirairay aby zay mihaino ary ny fanamasina anie ameno anareo ampiasa anareo mihoatra lavitra noho teo aloha ary ampiasa anareo amin'ny fomba tsy takatry ny saina fa azadio ny identité nareo fa zandrak'Andriamanitra sika sady Andriamanitra kely ihany koa ka dia veloma veloma tompo Makasitraka